Matanga, si sexy pirite, si ti abandi bandi samba satia fiabana. Unun matanga samba si ti le calise, wafina manando abara tena kise. Sete mi se urale, makata pangando kusebo, sachi e kasikara baba nati kachapisebo. Asala, chape. Attention, madame la lame, sachi, tina nao, bakeo, tina. Mama kamuna ramse, sara mutane pepanabe, sachi kasikara baba tabe, baba. Io se tinha na una, turna farafana, e mila fiha fana nasha, tinha no fianar. Shami masibia binani, kubana mufukash, service mahafita tanya wa wasika malagash. Fenada suma busha fui penu manakar, mangampin twekerena sika yetkaskara. Nyande na wangari mishuta ukirara, manga uwirivi kitu michi ya mutfara. Sikanyage. Ayolo babe. Sema kabarcha tena rofa, ulu timanga baka, ulu timami geri ulu, famba tia bangamnaro. Saro kwa mifare, ulu mfakatia, fatika fotumi, Madagascar msikata. Tikata, 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 tikata. Courage, 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 courage.
Ibabagezai mainugutikaya safelekasikara asikaya biyabe etia baba dabau asiutia ale asikaya asiutia ale asikaya Saotratsika rehetra faly miarabatsika rehetra amin'izao arivo izao faly manjoy ny fandaharantsika. Ny latsinaintsika tsy nisy, ny moaly ihany koa tsy nisy noho ny antony maro samihafa satria ny amin'ny taona ohatran'izao mamaraparana amin'ny zavatra rehetra tokony atao dia ihany koa tsy afenina ny havizanana satria misy zavatra be dia be atao amin'izao fotoana izao ary fivoriana atsimo, fivoriana avaratra mba ahafahana mieritreritra ny tokony hametrahana ny tolona
amin'ny herintaona. Ka izany herintaona izany afaka efatr'andro raha ela indrindra, ary ao anatin'izay nefa tonga dia mikatroka fa tsy misalasala hoe variana revy ary variana hoe amin'ny fety amin'ny zavatra mitrango ohatr'izany. Ny Noël tsy azony ialana fa raha izany réveillon izany aloha hatreto dia tsy dia tena kôty amin'izany. Misy ihany koa moa ny confinement sy ny karazany, ka dia niarahaba amintsika nahatratra ny Noël aloha no voalohan'ny teny. Efa nandefa fiarabana ihany izahay mivady, fa dia amin'arivony nareo no namaly sy nisaotra tonga tamin'ny fahatongavan'ny nahatratra an'ireny fety na lanonana tamin'ny Noël ireny isika tamin'ity taona ity, dia teo ny fiomban'Andriamanitra ny zavatra ataontsika sy ny fiomban'Andriamanitra ny fahasalamantsika. Fiarovan'Andriamanitra antsika tsy ho tratran'ny valanaretina, ary natratra ara dia ho an'ny sasany dia nomeny fahasalamana rehefa avy notsaboana nanaraka ny fitsaboana araka ny tokony ho izy. Ka dia mifampiarahaba tsika amin'izao natratrarantsika menakavy akaikikaiky ny farany, ary natratrarantsika menakavy ny Noël izao. Ny androany tsafenina fa lava ny vaovao ary maro ny zavatra tokony tenenina, ary mihazakazaka ny raharaha. Raha ohatra tokony hisy ny hoe vacances judiciaires na mitovitovy amin'izany, dia manjary natao miasa maika ny mpitsara sy ny fitsarana mba ahafahana mitsara olona sy mampiditra olona maika any am-pigadrana amina karazana hoe fitsarana c'est un jugement d'exception, on va dire, na procédure d'exception, satria ao anatin'ny vacances judiciaires le zavatra tsy misy hoe urgence be eo ahoana, fa raha nieritreritra nitsoaka le olona nanam-potoana mihitsy izy nitsoaka, ary tsy niandry akory hoe ino fa mandeha ny ankety, ino mandeha ny vengeance, satria ny zavatra ohatran'ireny tsy maintsy misy ihany ny teny hoe alao ianao mandeha, toy izay ianao mijanona eto dia ho gadrain-dralahy. Tsy maintsy misy foana ny olona manao an'izany ary mampitandrina an'ile olona concerné. Ny zavatra nitranga moa dia tsy nandositra ary tsy nivoaka ny Madagasikara tahaka ny fanaon'ny sasany. Ohatra zao tahaka ny ohatra hoe ny DG ny CNAPS tsy hitany nantsavonana, na dia fantatra ary hoe quelque part any amin'ny tany Betendrimbohitra any izy. Tsy nitsoaka ny rahalahy Désiré Rasidy, satria nahatoky ny fitsarana malagasy izy, nahatoky ny système izy araka ny teneniny pasteur Jacob Tendrazanarivelo, dia nanjary nisy fitsarana amin'ny fotoana tsy tokony hanaovana azy, no nitsaraina maimaika an'ity havantsika, an'ity rahalahintsika, an'ity zokintsika, an'ity zanakintsika Désiré Rasidy. Nanao antsoavy moa ny tenako tamin'ny 5 volana lasa izay,
rehefa nanomboka nahenim-bolana akory ary rehefa nanomboka voasambotra ry Berija, ry Roly dia niteny ahako ary nanazava rehefa nanomboka voaendrikendriky ny Bombo Susety sy mivola 8 miliara ariary ny ministry ny fampianarana, dia niteny ary nanao antsaova tamin'izay olo izay hoe tsisy olobe intsony ve amin'ilay firenena ka tsy afaka miteny, tsy afaka manao ny ôla na ny hoe saut-débat efa mihoatra ny mety ity fanagadrana isan-kateteky ity fanomezana IST isan-kateteky ity fampitahoran'olona isan'andro, isan'ora ary isan-minitra. Fa fantatra manko rehefa natao ny fanadihadiana dia olona 2-3 no tena miandraikitra amin'io fanagadrana malagasy io ao anatin'ny fitondrana. Ary efa nilazaiko teto fa anisan'izany ministry ny haino aman-jery na ny communication sy ny culture moa zany. Misy olona koa privé tsy fantatra intsony ny tena rôlany ao anatin'ny fitondranan'ny fanjakana na vice-président na tena izy mihitsy no filoham-pirenena. Efa mifangaro be niany ny fitondrana sy ny mampinamana, dia eo koa ireto mpanao valifaty politika ao amin'ny zavatra atao rehetra. Nanao antsaova mba hisian'ny fifamaliana na hisian'ny valikafatra na fampitandremana na fitenenana ny zava-misy mitranga amin'ny firenena. Ka dia nivaly ny antsoavo nataontsika ka izay indrindra no mahatonga ny fandaharantsika androany mizara roa. Tsy maintsy ho resahana ny vaovao nalaza tamin'ity herinandro ity ny hoe expulsé tao amin'ny tokantranony Andriamatoa Serge Zafimaova. De quoi ça tient et pourquoi et comment et quelles en sera les conséquences? Fa naninona ny tonga amin'izany? Fa ahoana? Dinona ny mety ho vokatra zany? Ray zay. Faharoa iresaka amin'ny momba ny valikafatra tsika na le tena fototry ny FDB ho resahantsika androany ny hoe tsy niteny anefitra Fleury Rakotomalala fefa manomboka miteny ary mamaly ny olobe an-tanàna. Ka anankiroa no raisintsika androany. Dia taony ny an'ny pasteur Tehindraza-Narivelo Jacob, izay tena nampiseho izy hoe ga ozy izy. Dia faharoa ny an'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina izay niteny izy ary nivoaka tao anatin'ny fanginany mihitsy, izay nifanaraka tamin'ny fiarabana Noely moa. Fa farafahakeliny izy tao anatin'ny kabariny dia niteny indroa impito mandifotr'olona, alevo ny impito mandifotr'olona. Ka dia iroso amin'izay vetikevitra izay tsika avy eo. Fa aleo aloha andefa hira kely ahafahanareo misainto ihany koa sy maka toerana tsara. Ity moa dia hiran'ny akamo izy ity rehefa manentana. Saotra antsika mpandray anjara rehetra tamin'iny taona iny,
Zaho moa mbola hiteny amin'ny réveillon, amin'ny efatrany ny hiteny, ary aneo ny zavatra tokony ho teneniko, ny 30. Ary hiresaka ary hiteny amin'ny malagasy amin'izay fotoan'izay, ataontsika ny 31 amin'ny 5 any Madagasikara. Davara. What's up? Izetapake vitranandea maro no tafita sady nazo zava-tsoa ny masolo nahita fa izay nifitinjanona kosa valala mpiandrefasana ireolona zay osaosa efa lasana fa izao zany efa elano tapakevitra fa niandranaoa fa anyoane mbola misy azo antenena olovansika Katinova miarakamna Katinova miarakamna Katinova miarakamna malakiamu Katinova miarakamna Katinova miarakamna Katinova miarakamna malakiamu Isetapake vitani hudi sisakana fadisu fana halala fana fudi mitsinjuni ya pitu faize nifiti jana kusa situngatani niye didilu niye busa niye nalami fa izawizande ifaela no tapakevitra fanyanjanawa fa anyuande mbola misy azo antenena olovansika Katinova miarakamna Katinova miarakamna Katinova miarakamna malakiamu 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 Katinova miarakamna Katinova miarakamna Katinova miarakamna malakiamu
Saotra betsaka amin'ity Arabo Rino sy Judikael, izay hira izay moa dia ohatran'ny karazany hoe hira fanentanana mihitsy ho an'ny akama zany na ity fandaharana ity koa. Sahia ndao. Ary tsy afenina fa tena manetanetana mihitsy izay hira izay. Ny fampiarahana matoa nampiasaina izany hira izany. Alohan'ny hanombohana tanteraka dia hanao fisaorana aloha ho an'ilay akama mpikarakara an'ity zavatra ity. Za zany dia tena mampirisika anareo hikamandy an'itony huile essentielle itony ravitsara sy ny karazany. Anisan'ny spesialista ary tena mandeha be aty andafy aty anapahavintsika izay mikarakara anazy ary misaotra anazy tanteraka ahako fa dia tsy mahafoy mihitsy izy misponsorise anahako. Meno maimaimpona itony zavatra itony ary tsy azonareo an-tsaina mihitsy hoe raha ohatra ianao ka ohatra manambanambana ny coronavirus dia efa misy teknika fanaovana azy, na ohatra hoe manambanambana amin'ny magakagaka ny tenda na tadovoan'ny sery dia misy teknika ihany koa ny fanaovana azy. Dia raha ohatra zao somary mavesabesatra tonga eto manao ny fandaharana dia manisy kely ohatran'izao ohatra asehoko antsika dia atao mosoara ohatran'izao ilay izy dia araraka eo dia misintona anazy kely indray mandeha zany hoe ny endry sasany zany sigara fa ny antsika ity tonga dia madio be daholo ny anatin'ny lohanao rehetra any amin'le fisintonana an'ilay zany ary tonga dia mampitombo an'le capacité de nity izy teo amin'le réaction sy ny rapidité sy ny karazany ilay dala ary indrindra hoe tonga ianao dia ohatran'ny tonga dia fluide daholo ny système respiratoire anao sy ny karazany. Izay mahatonga anahako hoe manao an'izy ity foana matetika. Izay no hoe lafa dia hanomboka ary. Tamin'ny herinandro dia niresaka ary nanao fandarana manokana momba ny atao hoe namana manody. Ny namana manody manomboka tantatsika izany tsika io dia tonga ilay izy dia tohizako any amin'ny kahany amin'ny resaka momba ny Andriamatoa Serge Rafimahaova. Ny namana manody no niresahako tamin'ny herinandro ary tsara ihany hazavaina satria tena misy kaha anankiray tena exemple anankiray tena akaiky miseho amin'izao fotoana izao. Tsara marihana aloha fa na inona mitranga, na inona lazaina dia manahirana amin'ny fitondram-panjakana ny fisiany Andriamatoa Serge Rafimahaova. Na inona lazaina ihany koa nefany dia na ny tenako aza sahirana ihany koa ny aminga Serge Rafimahaova. Alohan'ny hidirantsika amin'ny resaka hoe manahirana amin'ny fanjakana nga Serge Rafimahaova noho ny zavatra be dia be avoakany sy ny zavatra be dia be lazainy dia aleo ngamba ny ahako no lazaiko voalohany. Nanahirana ahako ary nasorena za manokana, ça n'engage que moi, mais misy olona ihany koa maromaro miteny tamiko hoe Orbainina, Serge anie tsy mba niaraka nidina teny an-dalambe niaraka tamintsika rehefa tamintsika nanongana ny andro tamin'ny
transition e. Nasaka materia raha profesera tsy mba hita zany sery zany. Za mino ary mieritreritra tao anatin'izany koa zany tsy avenona misy namana ke manko le izy namana manody a namana am'ireo hery velona ireo tsy hanonona anarana zay tsy hita tao anatin'izany tolona nataon'ny profeseur zany rehefa raikitra amin'ny fidinana teny amin'ny Magro, raikitra amin'ny fidinana teny Antalambe fa satria efa mihoatra ny lony sangy ataon'ny Andry Rajoelina tamin'izany andro rano nomeny persona inona izy teo interdiction d'entrée à Madagascar ny professeur Albert Zafy sy ny délégation niaraka taminy tamin'ny Afrique du Sud. Adinontsika manko zany nisy zany. Tao anatin'izany zavatra zany ianao a tsy naheno ny Serge Rafimahova na indray mandeha aza. Fa ireto armada politika ny profesera heureusement no nitabataba isan'andro isan'oro. Tonga taty aoriana no hoe tsy indray mandeha na indroa zay na impolo. Tsy ny tenako moa zany fa ny arantolona tamin'izany tsy indray mandeha na indroa na impolo profesera nangataka n'Ambohijatovo tsy mena Andriamatoa Andry Rajoelina mihitsy. Anaovana fanazavana ny saim-bahoaka satria io zany nanaovana Andriamatoa Andry Rajoelina place de la démocratie. Tsy nomeny mihitsy profesera na indray mandeha aza. Tsy hita tao anatin'izany fitakiana izany Andriamatoa Serge Rafimahova. Tapitapika eo rehefa maty profesera, herintaona ty aoriana, asiana tsangam-baton'ny profesera eo Ambohijatovo. Tsy fantatra hoe iza ny tena initiateur'an'io fa rehefa natao ny fanadihadiana dia anisan'io ao anatin'izay Andriamatoa Serge Rafimahova. Eo zany manomboka le olana. Efa maty le olona zany zay vao mena tsangam-bato eo amin'le Ambohijatovo. Ohatra manompa an'le olona zany satria andeha hangataka an'io Ambohijatovo mihitsy. Andeha hidina eny amin'ny Magro ihany koa no nirarafany Andry Rajoelina ny grenady ny fiara nitondra amin'ny profesera Albert Zafy. Tsy hita tao anatin'izany koatra zany Andriamatoa Serge Rafimahova. Tao anatin'izany atao hoe tena combat mamaiva izany. Asa angambany rehefa hoe saky maty izy, sepotra izy, dia mety mamangy any an-trano any izy sy ny karazana. Fa raha hoe nitolona tery niaraka tamin'ny maro zany, tsy tao izy. Fa iny amin'izay zany hoe misy tsangam-bato, dia izy ny devant. Ilazan'ny mémoire sy ny karazana. Le tsangam-bato zany efa manahirana amin'ny mieritreritra azy hoe maty le olona dia tsangam-bato no menao azy eo, velona izy tsy menao niditra teo. Zany hoe misy opa indirecta zany. Fa ny tena nanahirana tao anatin'le resaka dia zao. Namboamboarin'ny Serge Rafimahova ny momba ny fandorana ny rova dia tamin'izay fotoan'izay no niteny hoe tsy hoe raha mifandray tanana amin'ny Ratsirahonana ianao dia midika fa tsy Ratsirahonana sy ny clan sy ny tropiny no nandoro any anaty nandoro ny rova. Aza personnalisena, aza travestisiana ho an'ny histoire. Satria rehefa nanontaniana sy ny resaka momban'io tamin'io fotoana io dia mipasipasohany fotsiny domy satria efa mety nisy fifandraisan-tanana tany ambadika tany sy fifampiresahana dia
Nambamarina le tantara. Hafa zany le Serge Zafimaova le tamin'ny propagande tamin'ny Ravalomanana. Sy Serge Zafimaova tamin'le izy teo Ambohijatovo tamin'ny resaka momba ny rova en présence ny Ratsirahonana. De hoy aho tamin'izay, i Ratsirahonana ve no andeha hiavananao? Nefa vao omaly izy no peanao. Rancunier que lui, tu meurs. Mody tsaratsara resaka aminao eo izy, fa vato ambadika ianao vangony. Zay manokana ny ahako. Hoe tena manembatsembana ny opposition, ny tena positionnement politika clair le ranamana ao anatin'le izy satria tsy mazava le démarche. Na izany na tsy zany nefa ny manembatrembana amin'ny fitondrana ihany koa nga Serge Zafimaova. Fa alohan'ny hatongavantsika ihany dia alao développeko aminareo le hoe namana manody. Mamela hitantara aminareo ny tantaran'ny zavatra nitranga. Tamin'izany andro dia directeuran'ny kabinetran'ny professeur Albert Zafy, andriamatoa Serge Zafimaova. Zany hoe olona ambony zany io. Directeur kabinetrana filoham-pirenena zany atahorana zao tontolo zao. Atahorany rehetrarehetra zany. Satria zany no mpanolontsaina politika ny filoham-pirenena. Izy no miandraikitra ny kabinetra politika ny filoham-pirenena. Izy no miandraikitra ny renseignements généraux, ny information rehetrarehetra ankoatra ny mandeha any amin'ny secrétaire généraly, zay fampizaraina dia tsy maintsy mandalo eo aminy. Zany hoe stratégie rehetrarehetra zany dia ao aminy. Ho an'izay tsy malala hoe inona ny fonction an'izany hoe dirikabo zany, fa miritarita fotsiny manao zavatra gauche à droite, misy koa mako zany. Manana dirikabo izy fa tsy fantany akory ny fonctionnement io. Fa io no omena fotsiny io amin'ny mpinamana azy sy ny karazany. Ao ny orientation politique rehetra, ny stratégie rehetra, ary ny fahaizana midinika direkta miaraka amin'ny filoham-pirenena. Dikan'izany tena atahorana io ranamana io. Tao anatin'izay izy dirikabo zay dia nanjary namana vaovao. Zay manko le zavatra. Any amin'ny tolona ianao dia efa tokony hialala ny akamanao hoe ity ato, akama mihitsy ny lazaiko azy satria ny anay raisonnement akama fa tsy namana. Any amin'ny tolona ianao dia efa mieritreritra hoe ty akama ty, hitanao ny fomba fiatsany, hitanao ny fomba fiatsiny, any ianao dia efa manala hoe rangahy tsy mety amiko, na rangahy mety amiko dia zao mety amin'ny firenena, mety amin'ny lalana tokony hitondrana ny firenena. Ary zany ny rôle na leader zany. Mahita izy dia ny aty aloha hoe ity olona ity ato ny ametrahako an'ity ary eto nanaovako an'ity. Anika ohatra fotsiny tamin'ny andron'Andriamatoa Ratsirahadidia, alohan'ny hatongavana teo amin'ny fitondrana dia efa fantapantatra daholo hoe ato ranona, ato ianona, tsy anona aloha fa ianona satria misy an'izao herinandro dia monter ny gouvernement. Satria le implication amin'ny tsirairay no manome ny résultat tolona anankiray any amin'ny tokony andehanana.
Fa rehefa misy mianahana ao ka tsy mahay manilika le lidera hoe miataka rangà dia misy hatrio. Tsy maintsy misy ny fotoana fisarahana un moment à un autre satria tsy mamely na tsy manome an'le résultat andrasana dia tsy maintsy misaraka ny fampitsodrana satria raharaham-pirenena no lazainy. Fa tao anatin'izany namanamana sy namana vaovao zany dia gaga ianao mahita zany mitazana ny dralahy. Lasa namany gasy erzazafy-movo olona simple commercial. Ireto aby izy ny tao anatin'izany. Serzazafy-movo Mitsay Christian Bettina Bruno mialatsiny Bettina fa tsy maintsy tononona satria ny tantara tsy azo ovaina. Bettina Bruno Rabetsitota ary ny porte servetan'ny président tamin'izany androany Averiko. Serzazafy-movo porte servetan'ny président Rabetsitota, Bettina Bruno Mitsay Olon-Jaune Rabonary-Jaune. Ahoana nafahana mikitika ireto volabe amin'ny fond subsidiaire reto. Itsika Mainakavy nefa manana titre daholo. Tsy afaka manao juge et partie. Olon-Jaune Rabonary-Jaune nanana bandikely en catastrophe lasa saina ny ray aman-dreniny ile boakely ity tsy mianatra nefa efa mitaritarika sipa ary le sipa koa tsy anaiky koa ny ray aman-dreniny sipa io raha tsy au moins hita hoe miasa le boakely io. Le boakely io tsy afaka bakana ny ray aza kanefa mijesy tabitsaka be tamin'izany dia nalaina commercial taon'ny Olon-Jaune Rabonary-Jaune tao anatin'ny Sodiata tamin'izany. Sodiata ne amin'ny anaran'ny Olon-Jaune natao prête-nom. Tsy fantako izay nataon'ny Olon-Jaune natao fa ny zavatra fantatro tsy afaka nanao zavatra tamin'ny anaran'ny Olon-Jaune Menakavy satria resin'ny rahalahin'ny papany ry zalahy dia Olon-Jaune mivoatery no engagement amerina ny trosa izay tokony ny omena sy zaraina amin'ny rahalahin'ny papany. Iny moa zavatra hafa iny. Fa tao anatin'izay structure izay no mipoitra vany le boakely. Zay ny statuany hoe tsy hanambady azy le sipa zanaka kalabe raha tsy hita hoe miasa izy hoe commercial ao amin'ny Sodiata. Teo nanomboka teo no nipotrano zany atao hoe Mamy Ravatimanga ho an'izay tsy malala. Ary nanomboka teo ihany koa no rehefa nanomboka ny hoe privatisation ny Solima, nanomboka teo ihany koa ny fividanana camion conteneur camion citerne zay ny fond subsaharien raha tsy diso avy amin'ny japonais izay no ny finansiana tanteraka et entièrement zany hoe Ingara Betitota no manao ny convention dia Inga Mitsay Christian c'est DG Solima tamin'izany no manome contrat ka mampatonga an'le contrat valable et qui tenait la route accepté par les bailleurs par le biais de cette somme colossale
qui était un don non remboursable. Mais celui qui soumettait à l'époque un projet et qui avait été financé, il devra rembourser. Indray mbola cause hafa iny. Fa tao anatin'izay zavatra zay dia facilité ilay izy satria ny ministre ny énergie et des mines de Bettina Bruno ao anatin'izao. Ny arian'ny présidence manafosafo ny sain'ny président hoe mijalitsika amin'ny approvisionnement président dia iny le président manao siny hoe ok raha alefaso io en conseil des ministres. Nefa le zavatra zany zala zany ao anatin'ny dôly izy 10 milary eo. D'ailleurs, rehefa tonga Ratsiraka Didier miverina teo amin'ny fitondrana, ny ray aman-dreny Ratsiraka Didier miverina teo amin'ny fitondrana, rava izy dia samy misotona ny camion citerne ny dôly hoe ty ana, voto ao anatin'izany Rabitsitota satria spoilen'le Russell nireva avy eo dia nialany ohatran'ny tsy teo Rabitsitota. Rabitsitota koa tsy samy tabataba be fa nitory ihany fa tsy navoa tao anatin'ny film. Inona ny tianambara amin'izany? Ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao tompo dia efa tany amin'ny andron'ny hery velona tsy ny professeur Albert Zafy fa ireo bandy ireo Rabitsitota, Olo-John Rabonarjon, Bettina Bruno, Serge Zafy-Mahaolo, Tsay Christian, c'est eux qui ont créé Mamy Ravatomanga. Averiko. Olo-John Rabonarjon, Rabitsitota, Bettina Bruno, Serge Zafy-Mahaolo. Sylvain koa miodikodina tao tamin'ny resaka Flamco. Fa izy indray tsy dia mifandray tamin'le resaka pétrole. Ary ny porte servait tamin'ny professeur na président. C'est eux qui avaient créé ce phénomène qui s'appelle Mamy Ravatomanga. Inona ny zavatra mitranga? Misy miary ve zavatra azo lazaina ary tsy misalasalatsika amin'ny teny an'izany eto. Ny taniko izao tonga dia alaina olona fotsiny taniko any Ambohibao. Any amin'ny 700 000 ny mètre carré amin'izany. Eo amin'ny 6 hectares eo. Non, entre 3 et 5 hectares. Tonga dia alain'olona fotsiny. Satria andràla ny fitondrana. Tsisy afaka miteny ny fianakaviako. Za tsy anateorana raha teo. Zay mpitsara mety hiaro ao anatin'izany film zany, tonga dia possible mety tonga dia any amin'ny varotsy ny fody. Any Tanimora na any Anjezika na tsy haiko. Dia bon, tandrina fotsiny hoe tandremo so mividividy an'izany tany zany, Ambohibao, Talamiotra. Fa iolao ianao ary hiara-higadra rehefa ho avy tokoa satria tsy ho amelako satria lovanjanako io. Tsy afaka manoatra. Fa izao, inona ny ifandraisana zany amin'ny kangasera Zafy-Mahaolo? Dia ianao ve dia mino? Fa raha mbola namana zany ireo bandy ireo, afaka nanao mihitsy Serge Zafy-Mahaolo tamin'izany fotoana zany hoe tsy ho bandy kosa rangano tokony prête-nom amin'io projet io. Tsy mahatoky an'io bandy io aho. Ohatra zany. Fa ohatra izy afaka miteny hoe allô ry bandy ry. Tamin'izany fotoana zany manko mbola misy
Misy etika respektena. Fa amin'izao fotoana izao tsisy an'izany intsony. Raha maheno ianao hoe midafy ny finansa kay amin'izao fotoana izao, dia ngara zafindrasata Patrick. Izy ngara zafindrasata Patrick. Dia neveu amin'ny vadiny ngara Vatomanga ihany. Zay vadin'le amin'le Facebook hoe Kalanate, zay lasa directeur koa, directeur sa DG, c'est Cyprias inona ny anaran'izy teo. Ary io dafy io dia manjakazaka mihitsy ao amin'ny ministera ao. Mahabaiko DGI, mahabaiko DG ny trésor. Tomobily lamapolony eo an-tokotaniny. Mahalasa saina. Tamin'izany andro any mbola misy etika. Hoe tsy azoko atao no manao an'io amin'ny havako. Fa zao tsy chef de service akory tamin'izany andro no lasa dafy ny finansa amin'izao fotoana izao. Ary mahabaiko an'izao tontolo izao. Io le niteneniko hoe vao tonga amin'ny facture tonga dia priorité. Tomobile tsy tokony reparena tonga dia reparena. Afaka nandahy mihitsy nga Serge Zafimahova tamin'izany fotoana izany hoe tsy mipasy io bande io. Fa zao, ils l'ont créé, ils l'ont fabriqué. Eh bien fait pour ta gueule. Où sont tes amis maintenant? Aiza le namanamanody amin'izao fotoana izao? Raha soa marimaka zao tonga dia makatranon'olona fotsiny. Tsisy ninona azon'le olona atao. Tsy mandova trano raha soa marimaka misy trano hofaina akaiky ny tranony ao. Akoatra ny tranony zany zay anazy. Tsy afaka mampiakatra hofa-trano le tompon'le trano. Fa tralohany rasoa marimaka koa io. Tsy mahasamiteny le olona sogadrainy rasoa marimaka. Ohatran'izay koa ny tokony ho ka Serge Zafimahova. Raha ohatra tena kamantsary tsay. Fa saingy izao namana. Tsay manko dia anisan'ny neveu any professeur Albert Zafy. Fa niara-niketrika ireo tamin'izany andro. Namana manody e. Afaka miaro an'i Serge tsara ane ny tsay e. Afaka miaro an'i Serge tsara Mamra Vatomanga e. Ny procureur zao ny any amin'ny ministère tonga dia livrena ny tomobile. Mahazo gratuit. Amin'ny Mamra Vatomanga ny fitsarana. Tonga dia miditra Racide. Exceptionnellement pendant les vacances juridiques na judiciaires. Vacances judiciaires fiteny azy. Azafady tompoko. Tsisy miaro. Bride natanteraka. Aritsaka tsy naman-dralahy intsony. Zay le namana manody zay. Zany hoe ianao zany tsy tokony hiteniteny foana. Raha ohatra ianao ka manana casserole mitete ka tirenenao, tu ne peux pas faire. À la limite hoe tsy tokony grande gueule anao. Nefa ianao tsy misy zavatra tsy mengy. Miala tsiny kosa aloha. Fa tsy misy cela ne souffre d'aucune contestation. Dès l'instant misy tenenana hoe 7 taona ianao. Tsy nandoa hofa-trano. Malgré ny hoe nanaovanao travaux teo, nasianao an'izao teo, nasiana an'izao teroa. En plus les zavatr'olona efa hitako manko io toerana io.
Za tamin'izany zany dia nieritreritra hoe itoeran'io dia amin'ny travaux publics angamba ity ho na ohatran'izany satria hitako mihitsy nisy garage tao. Hitako koa misy organisme international zay tao. Somary mitsofoka zay makao amin'le trano, malalaka be le tokotany, nazara moa gaga hoe vola be tony, surtout hoe any Amboditsiry. Fa ny zavatra ohatran'ireny no tena manimba zavatra ao anatin'le hoe tolona atao amin'ny firenena. Za manokana zany. Za manokana zany ny anontanianareo hoe ahoana ny hevitrao momba an'ireny atao amin'ny serzazafy maovy ireny. Tena miala tsiny tompoko. Rehefa tsy clair ianao dia tokony arrangenao aloha ny zavatra tsy mahitsy. Ary tokony eritreretinao ny fanadiovana an'izany. Au moins ianao minégocier amin'le créancier anao. Fa tsy mandeha mitonantonana any amin'ny politika aloha. Amiko manokana zany dia zao. Rehefa tsy mety dia tsy mety. Sao alao hazava. Tsy mandatra ny serzazafy maova fa alao hazava hoe mety nataony ny fanjakana. Fa tokony tohizana hatramin'ny farany satria eo akaikiny eo koa misy kofiboay tsy mazava. Ho avoakako eto daholo indray andro any ny secret. Mandamindamina sy manangonangona dossier io. Amin'ny sehatra eto na amin'ny sehatra hafa. Zao manko mahatonga ana amin'ny teny an'izany. Ho avy ny ampitso. Ka sao lay. Dia mahatonga ana amin'ny teny hoe ny ataonareo amin'izao fotoana izao ne dia reflet ny zavatra hitranga aminareo rapitso. Exactement pareil mais plus conséquent. En ce sens hoe maro ny forfait ataonareo. Ka iaho rapitso vao himenemenina hoe mety possible. Mety serzazafy maova mihitsy ny DG ny Bianco amin'izany. Izy koa ny mitolona e. Tsy fantatra izay fandeha izany. Ny fanadiovana dia tsy maintsy miainga ary tsy maintsy atao na izy na iza rapitso. Indrindrindrindra fa nareo. Zay no mahatonga ana amin'ny teny hoe mety amiko tsara izao zavatra ataonareo zao. Nareo fanjakana. Mety amiko zao satria amorsan'ny rapitso zao. Rapitso nareo tsy afaka ny teniteny. Hoe fanenjehana mpamosavy ty ataony zalahy ty. Satria j'ai la ferme conviction que demain, ce sera nous. Oui. C'est la ferme conviction que demain, ce sera nous. Et ce ne sera pas loin. On n'est pas loin de la victoire. Voilà pourquoi je ne cesse pas de sensibiliser mes amis, mes accames. Et à l'efface sur là, une participation cynique. C'est pas qu'il arrête, fa kaiky ny lalana. Akaiky ny tantiny. Raha ohatra ka 10 à l'échelle de 10 zany ny fatezerana maximum miantra amin'ny vahoaka malagasy dia on est à 8,75. Zany hoe ambivotra sisa. Il suffit d'un rien de mirehitra io. Croyez-moi ça.
Il suffit d'un rien dia mirefitra. Je ne sais pas, une arrestation de trop. Azonareo an-tsaina ve zany zavatra mitranga any folo point zany e? Zany zavatra mitranga ny tamatavy zany fampisehoana reny zany e. De ny olona mijery re ledsiantsika zao reny. Nijorofontsika zao reny. Zao koa ny jorofo efa misy hoe autorisation koa vao afaka ao anatin'ny hoe manana agrément vao afaka manao exportation. Pitehany rahalahy daholo mihitsy le système e. Verany tena hoe système pabloesque. Pablo Escobar io zany. Cartel. Cartel par-ci, cartel par-là. Tondra an'ireny le Bugin le SSV reny nataony rahalahy ny folo point. Ny anankiray fotsiny toko no efa 1 milliard 500 ny vidiny. Reny le Polaris sy ny karazany reny 1 milliard 500. Andry rahalahy sy ny tropony amin'ny sisiny plaza iny fampiderana arena. Tsisy mihoatran'izany. De variana le tompon'le vahoaka mipetraka ny folo point hoe tsy mbo misy be tsy misaraka nena ray ara-miaraka mizalahy reo. Na de hoe misy be tsy misaraka ray ara-mitaingina an'iny, tsisy. Nefa dia eto an-tokotanintsika ry rahalahy milalao. Fetiny lamozika maneno tsara, mafimafy tsara. Satria misy mpihira farana avy aty Antananarivo mihira amin'ny hariva. Fampiderana harena. Tonga ny Tamatavy dia jet privé. Asa nga fa annonce koa ny filoham-pirenena fa ho avy any ny rapitso. Anatrika an'ilay véan milliardaire gasy. Tsy le milliardaire loatra ny hoe zava-doza. Tsy an'le olana. Fa réveillon cartel. Lasa ny sain'ny olona hoe président, sao dia misy revo masiso io resaka anakao io. Parenthèse. Ho publieko rapitso ilay izy fa tsy maninona. Mba tsy azoko mihitsy zany hoe vadina président, première dame. Dia lasa mitonatona ery amin'ny vazaha ery amin'ilay tratrangisa kely. Mainy le tratrangisa kely iny. Mampagaga. Izany ve ny fiainan-doto? Ianao mirepresenté firenena. Ianao mizesta ohatrany hoe le Didi zany dianao hono izy makony. Na Angelina Jolie. Ohatran'izay hono le vadiny anona taloha. Dia lasa amin'ity tratrangisa kely. Tena raha misy dia misy mety 60 na 62. Jeren'ilay vazaha ohatran'izao tonga dia amin'ilay tratra mihitsy ny mason'ilay vazaha. Ny akarany iny. Mahamenatra. Tory zalahy hoe fa sao dia misy revo tsy milamina le anakao président fa mba alefalefaso amin'ny renseignement ihany hoe zao ara le anakao hay taova zany tompony. Lasa ny daoly izy menakavy. Fa maika efa lasa koa ny Élysée Park sa? Dia inona ny zavatra hitranga? Miala tsiny amin'ny lahy aloha za fa za tsy anisany mitolona amin'ny Élysée Park zany e. Tanka mbola eo i Andry Rajoelina miala tsiny aho. Iza ty ihany, iza tsy ty tsy rarahako zany. Tsy Andry Rajoelina mihitsy. Nandeha andova, nandeha haka ny Élysée Park zany ahazo an'izany. Manofy. Manofy izay mieritreritra an'izany. Ça a été dit clairement. Ça ne sera jamais pendant la période de gouvernance de Andry Rajoelina. Jamais, jamais.
Jereo tsara le nalefany hoe Elohim. Biblieko ankeo le izy, hitanareo tsara. Asy vakiako fa rehefa milaza zavatra ohatran'io manko tsy maintsy fidèle le zavatra tenenina fa tsy miteniteny foana, manjary tsy mety le izy. L'ambassadeur français Christophe Bouchard peine à réconcilier Ratuel avec Paris. Malgré une rencontre entre l'ambassadeur et le président malgache, Andry Rajoelina, les relations entre Paris et Antananarivo restent glaciales. Io ambassadeur io manko ny anisan'ny olona tambatambazany dala. Matetika mihitsy izy no indraindray any amin'ny Rosia. Ka zay le zavatra mitranga hoe namana manody dia tahaka amin'ireny. Moi, je suis sûr et certain qu'actuellement, Serge Zavamauva regrette de ce qu'il a fait en 90, c'est-à-dire il y a 30 ans de cela. C'est seulement maintenant qu'il paye. Moi, je ne peux rien dire. Zalo tena miala tsiny fa tsy andeha hoe alahelo amin'izany na hoe hanao sentiment amin'izany. Il s'est fait bouffer par ses propres créatures. Sinon, ses créations. Zany hoe gaga e. Qu'est-ce qui se passe? Inona ny problème ny Serge sy tsay nefa raha misy dia misy. Raha misy olona tena tokony hifankahazo izy mirahalahy. Satria azo lazaina hoe mihavana ihany izy. Na dia aty amin'ny côté an'ny Ramatoa raha misy an'i Serge. Manahirana. Zao maheno anao hoe mety afara amin'ny fisamborana ny Serge Zavamauva mihitsy le izy. Satria efa mandehandeha ihany ny dossier sy ny zavatra mandehandeha tsy tokony ny zavatra mandehandeha ahafahana misambotra azy. Zay le izy e. Manahirana. Ary eo amin'izay zany le teneniko momba ny hoe manembatrembana amin'ny fanjakana, zay le faharoa zany. Dia zao, maro ny zavatra amin'ny maha hoe Serge Zavamauva atao anatin'ny renseignements généraux, tsy maintsy mbola manana réseau amin'izany izy. Azafady tompoko. Dia maro ny zavatra tonga any an-tanany, ary maro ny dossier, ary izy koa i Serge Zavamauva hoe journaliste de formation. Qu'il n'a jamais pratiqué. À mon sens aloha, tsy fantatra. Alain Ramarsson koa, journaliste koa reny. Maro ny zavatra teneninga Serge Zavamauva sy ny zavatra eo ampelantanany, zavatra hitany amin'ny alalan'ny investigation zay ataony, ny analyse zay ataony, manembatrembana amin'ny fitondram-panjakana. Maro ny approche politique, observation politique, intervention politique, ny famoahana hevitra ara-politika sy ny fitenenana ara-politika avoakany sy teneniny nga Serge Zavamauva manembatrembana ny fitondrana. Ao anatin'izany ireto mpanao magoy be dia be ireto, satria zao ny zavatra tokony ho fantatritsika. Tokony ho fantatry ny vahoaka ianareo miheno ahy. Amin'izao fotoana izao, raha mitaraina ny olona dia raha betsaka indrindra amina olona efatra. Ampanetretena tokony lazako hoe mba anisan'izay olona efatra izay ny tenako. Tsy indray mandeha na in-droa na in-telo no misy fitarainana tonga aty amiko. Eto dia manindry kely ary mamerina indray fanondroana. Nisy légionnaire maty
Latsaka tsy ahoatra ahoana atao anaty dobo, na hoe nalatsaka atao anaty dobo rehefa avy novonoina, teny taosy, zanak'olona avy aty izy io, malagasy, petraka aty an-dafy ny mamany, mamerina ihany tompoko, ho anareo zandary eo itaosy. Misokafy tompoko, mifandraisanareo amiko, maromaro ny dosie aty amiko aty, sokafy tompoko ny fanadihadiana momban'io zandary, io lezionera malagasy maty novonoina tao anaty dobo io, teny taosy io. Arao-maso ny kaonty mbolany, ahafahanareo malala hoe efa maty le olona, amin'ny fotoana mahafaty azy hoe amin'ny 20, deklaré hoe maty izy, amin'ny 20 misy mividy eny kaontiny, dia anjarantsika menakavy mieritreritra an'izany hoe milamina ve zany sa tsy milamina. Manimbatrembana amin'ny fitondram-panjakana Serjazafimahova, dikan'izany zara ny fanjakana raha misy an'ireny problème ireny, ahafahany manala baraka ny Serjazafimahova. Raha fehezitsika amin'ny banky tokana zany dia hoe mety amin'ny fitondram-panjakana ny zavatra miseho amin'ny Serjazafimahova, ary raha ohatra ka hoe tokony hiaro azy ireo namany manody izay niarany tolona tamin'ny andron'ny Nerivelona tamin'ny taona 1979, Andriamatoa Mamy Ravatomanga zany sy izy teo Ntsay Christian izay premier ministre amin'izao fotoana izao, dia tsy niaro azy fa navelan'ny niahaka niboridana teo fotsiny, à la limite ara hoa mety amin'le politika amin'ny fanjakana hoe jereo reny ny opposition, reny ny zavatra mitranga. Azafady tompoko, tsy ny opposition ny ohatr'ireny, fa à la limite namanareo ihany anie izy. Zany hoe ny anareo ity zany efa makany ny fiongananareo satria nanamanareo nahatafitanareo ary. Zay manko ny mode opératoire an'ity fitondrana ity. Tsy tonga teo amin'ny fitondrana zany Andry Rajoelina zany raha tsy nisy ry colonel Charles, nisy ry général Noël, kanefa ahoana no nanenjehany an'ireo. Aiza zao ry sareraka, ohatran'ny taona palahelo no nahita an'ity Constant moa sa iza anaran'ilay boay iny, ngajobojobo farany teo iny, tamin'ny Real TV. Aiza ry Resamba zao, ry Roland Ratsiraka. Mbola tsy fahiany Roland Ratsiraka farany teo, mbola nanohana ny Andry Rajoelina. Zao ny kendainy mamy daholo ny ledsi, zay vao menimenina ohatran'ny loha tapaka mihitsy. Ouais, c'est votre propre création. Io à un moment à un autre il faut assumer. À un moment à un autre il faut payer ses propres erreurs. Et reconnaître hoe tena ry vahoaka malagasy miala tsiny, miala fomby tompoko, fa izay zao no anisany nametraka ny boikely io. Tsy hoe tsy tianao raha valimanana dia lasa ianao nitsambikina ny kipy fotsiny. Afaka nanginana ianao e. Dia olona mpikosika kapila mangirana ve no alefanao filoham-pirenena? Tokosehany koa ny saosy. Dia voakosika daholo nareo menakavy. Dia malagasy koa lasa miaritra trefla miaraka aminareo.
Dia rehefa voadodona ny comptenareo, voadodona ny piècenareo, voadodona ny paosinareo, voadodona ny arikarenanareo sy ny fanananareo, dia mody mitabatabinareo hoe tsy lasy zao tamin'ny fotoana nandrasana anareo iteny havona nitondranareo, niedinediny ery nareo tamin'izany minisitra, mandalo coin eran'ny Tamatavy, parady erany ery amin'ny Pandora ary, fehezin'ny olona ny siligoma ledsi zany, ho avy koa ny jorofo. Miala tsiny a, bien fait pour votre gueule. Ary mino a fa mitovy état d'esprit amiko majorité amin'ny malagasy. Hoe ireo bandy reny namorona an'ireo banderôla reo e. Ialaisan'ny reto no namorona an'ireo, ialaisan'ny reto no nametraka an'io. Fa nangataka ny ray aman-dreny be Ratsiraka hoe ajanony any zany fifidianana zany, fa tsy zany ny maika. Lasy lery ny naikanaiky. Tsy mamenatra an'lery akory eo mason'ny olona, mandeha direct amin'ny télé no manohatra ny hevitry ny tonton. Fa mba misy olon-kendry anankiray niresaka miteny hoe Ngiatabera zany tamin'izany. Roland Ratsiraka, mampagaga za. Sanao ny manipaka ny hevitry ny tontonao eto Masimbahoaka eto. Mbola lasa nytoizany hoe aminay misy ny demokrasia ary afaka mifamaly tsara ny amin'izany. Voilà. Bien fait. Ny olona isan'andro dia misy blindé tonga mameno ny tokotanin'ny Ngiaravatomanga. Misy blindé vaovao indray ao, Toyota indray dia indray Sequoia. Samy dérivena Toyota ihany ny Sequoia raha tsy diso. Blindé anankiroa vao tonga. Ouais. Manipulen'ny olona fotsiny. Zay ny zavatra mitranga. Entsika amin'ny sainy zany ao anatin'ity faran'ny taona ity, ka ahafahana mandinika hoe inona ny synergie tokony créena sy tokony apetraka. Fa ny anay aloha dia tsy afeniko, fa mandeha ny anay. Hoy ahako hoe ny resaka judiciaire zany, c'est comme on démarre un tank. Le temps de démarrage est énorme. Mais dès l'instant que ça démarre, ça ne s'arrête plus. Sur ce, tapitra ny amin'iny sujet anankiray iny. Ndao asiana hira anankiray. Ty hira ty dia nandeha teto foana nandritry ny taona. Kanao mba alefatsika eto fa mahafinaritra izy ty mandram-piona. Misaotra ny Kalavazo aloha mba alefatsika. Dia avy eo tsika miditra amin'ny hoe tsy miteny an'hevitra tsika. Ndao ary.
taking us out, saying cheese, and in a video. Silazani fitia bakwa, matao chow so lavino, kaluizana amisa. Tikwi, why, tatana, wanila kwe, singing cheese, tiais, tazana sisa swata. Tikwi, why, tatana, wanila kwe, vaisi, fanatinan, bawayan. Ulikuwa tunati Fichava kono Na te magara Usaka kriyan Yandi nyantara Ifaita kono shensha Piseri wai The tisla minich Segunda vez Takwa miwai Aneni na ve adia Silazani fitia bakwa Matao chao sao Lapino Kaliri zana amisa Tikwi, why, Tantana, Wanila Bell, singing G's, twice, Tazana Sisa Swata, Tikwi, why, Tantana, Wanila Bell, Meanwhile, Faiz, Fanatina Tikwi, why Utazana Kwanila Kwe Singing cheese, tiais Utazana Sisa Swata Tikwi, why Utazana Kwanila Kwe Meanwhile, Faisi, from that to know, away to know. Tena anisan'ny hira tiako zay hira zay ary tsy afeniko fa rehefa nalala an'le tantarany zareo dia vao maika tena comme on dit hoe atterré complètement. Dia anisan'ny tena reveko mihitsy ity zoko ity izy indray manoratra an'izany. Lagany tanjo. Okey. Zao alohan'ny hanohizako ny fandarana dia zao. Ny fandarana ndao sahy ndao dia tsisy refy na kajy politika. Alors zavy zay. Fa rehefa mandalo amin'izany atao hoe ahoana kosa moa no hoe ianao 7 taona tsy mandeha hofa-trano dia tsy ho lazaina ve zany? Dia mbola andeha hiaro anao eny ve ao anatin'izany rivo zany? Na dia hoe mifankalala ary sika? Hay ianao isan'andro miresaka ity sy mampianatra lesona ity zany ho an'ilay vahoaka, ianao tsy milamina ao ambadika eo.
de lany andro mihitsy zany ny olona zay nenonao tamin'ny zay mety hanatra politika ataonao. Ray zay. Faharoa, transition andehanantsika any amin'ny sujet faharoa zany, zay hoe tsy miteny anefitra. Tsisy olana amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina tena nenao reriny tsy mandeha ravay a. Tsisy olana amin'ny Andry Rajoelina sy ny ekipany ary tsy hisy problema aminy akory. Zany hoe anagadra ny Serge Rafaoro zany. Voalohany indrindra aloha tafiditra tsara ao anatin'ny marodrefy eritreretiny zany hoe raha vao misy olona avy any anindrana ka tady hisongadina tonga de petafa de an'izao. Ity tsy mila petafana f'izy ihany namorona ny Tsinety tao amin'ny tao, donc tsy ady tsy hiaro an'io mihitsy izy. Au contraire accéléré sady favoriser ny fisamborana ny olona io. Meilleure solution à sa place, négocier amin'ny tompon'ny trano. Fa io koa manko vitan-dralahy koa any ambadika any. Zay no mahafaty nalika an'le izy anie. Vitan-dralahy koa any ambadika any no minégocier an'le tompon'le trano sy le tompon'le tany hoe menay ny redressement fiscal ianao raha vao tsy mitory an'io. Zay mila an'io migadra. Tafiditra kanalina koa le tompo-trano amin'izay fotoan'izay. Samy sahirany nareo zany e, zay ny tena marina. Raha tsy hoe le tompo-trano koa fa manao politika. De koa zavatra hafa zay. Bon. Le teneniko teo hoe raha vao ohatra ianao avy any amin'ny indran-tany, facile be ny idiranao eny Tamimora sy Antsefa na any Ambalatavoangy na tsy haiko moa ny any amin'ny faritra sasany any. Ao zao ao Tamimora ao zao dia misy olona mitaraina maromaro avy any amin'ny faritra. Tsy afaka hanonona anarana fa dia mitaraina any amin'ireny fiarahamonim-pirenena ireny hoe izahay anie dia nisamborona fotsiny natao MD fa tsisy fitsarana hatramin'izao. Herintaona sy tapany. Grave zany tompoko. Tena grave zany. Bon. Rehefa niresaka tsika ny zavatra mitranga amin'ny firenena, ny fahantrana, ny tsindry azo lena, ny fanodikodinana, ny fitondrana amin'ny firenena amin'ny fomba tsy mazava, amin'ny tetika maizimaizina, ny fampiasam-bola avy any amin'ny bailleur na ny budget mpanjakana tsy mazava, maizimaizina, tsisy compte rendu public mihitsy ary natehanao fa mila belaran-kevitra ho an'ny vahoaka ary ny solombavam-bahoaka dia voafetra ary tsy afaka manao indrindra ireto solombavam-bahoaka mpanohatra. Nanao antsoavy maromaro ny tenako hoe tena tsy afenina fa efa enim-bolana mahery nilaza vao nanomboka mihitsy ny composition ny gouvernemanta dia efa niteny tamin'izay andro hoe tsy rariny ary tena tsy rariny strapontin ve mba azo amin'ny tiliara. Nefa tany tiliara anie ny vaton'ny tiliara anie ny tena nandreseny Andriamatoa Andry Rajoelina. Tsy mbo hita teny amin'ny ministera
goavana sy amin'ny fitantanana amin'ny vola goavana na budget matanjaka ny zanaky ny faritra. Inamovible zany ny ajo andriany Anarivelo zany. Ny fitantanam-bola ny ino izy teo, ny banque centrale, ny toerana zay mba mena ny zanaky ny faritra dia toerana voara-maso akaiky daholo. Tany dia efa nanomboka ny teny hoe ory zalahy any amin'ny présidence ao anatin'ny olona 4 tompon'andraikitra ambony 5, 9 olona raina avy any amin'ny faritra ny sekretera jeneraly. Asa angamba ny sekretera jeneraly iny mila mampiasa listerine maromaro le forte teneur d'alcool le de menthe fa mbola tsy naheno ny vava misokatra mino indreny azy. Fisy mahita azy amin'ny télé dia ohatran'izay molina mialatsiny exploité indray andray zao iny sary io. Tany dia efa niteny ary nanao antsoavy hoe fa ahoana ny olobe tsisy miteny. Mangina ny olobe an-tanàna farany amo dia voatery tsy maintsy nanao remarque sy observation mavesatra tamin'ny fihetsika Andriamatora Atsiraka izay lasa izy indray no VRP. VRP zany lasa hoe représentation commerciale. Izy indray no lasa manao marketing ny Andry Rajoelina nefa tsy voatery hanao an'izany izy. Petraka fotsiny izy amin'ny fahanterany dia miandry ny saosy isam-bolana. Na izany na izany aloha manana ny zanany izy mbola misoccuper ny aveniran'ny zanany izy satria tsy mena indépendance le zanany. Izy daholo no manapaka an'ity rehetra ity nefa le zanany efa adulte dia normal raha i dadany lasa manaonao foana. Rehefa nanao antso avy tsika izany matetika tsy indray mandeha ny indroa dia anisan'ny namaly ny professeur non ny pasteur révérend plus akory ary izy iny manana doctorat izy fa mbola ambonin'izay amin'ny mampitandrina azy dia miteny izy hoe Gagaouzy no sady malahelo. Izao ny zavatra teneniko amintsika. Raha taloha tsika zatra an'izany atao hoe pasteur Andriamanjato miteny dia liana ary manakana sofina amin'ny radio sy ny télé. Taloha tsika raha maheno an'izany atao hoe monja jaune miteny dia manakana sofina sy manakana maso, jery tsara zany, mihaino tsara ny teniny. Fa tamin'ity indray mitoraka ity rehefa nandinika ahako ny ray aman-dreny Tendrazanarivelo pastora dia zavatra roa no hitako voalohany.
Amin'le izy angamba zanaky ny faritra no natonga ana ny teny nieritreritra hoe tena hitako manko fa tena tezitra izy ary hitako fa nalahelo izy ao anatin'ny masony sy le filahatry ny teny narindrany. Rehefa ny malagasy lehibe sy olon-dehibe manko no miteny an'izay gao ga ozy izy. J'arrive même pas à imiter. Efa tena goavana zay. Zavatra roa, olona roa ny hitako tao aminy. C'est-à-dire que une personne pour deux portraits. Na hoe pour deux personnalités. Eo zany le côté hoe Monja John, ray aman-dreny Monja John, dia ray aman-dreny pastora révérend Andriamanjato. Zany hoe le fivoahana miteny ohatrandray zany zava-dehibe ho amin'ny malagasy. Ary maromaro ny olona sensibilisé ary tonga saina tamin'iny Antsôvo karazana fampitandremana nataony Andriamatoa, nataony pasteur Tendrazanarivelo Jakoba iny. Tsy nanakanazy ny fisian'ny rahalahy ao anatin'ny fitondrana. Raharaham-pirenena ty ary zay mahafinaritra ny olona na ireto rahalahintsika any amin'ny faritra hoe raharaham-pirenena ty tsy ananako avana. Raha ny tena marina raha ohatra antirany hoe Andry Rajoelina sy Ravatomanga, mbola mpinamany rao dia misy ny takotakomana fotsiny ary tsy Andry Rajoelina mihitsy nandeha nebaka any mamy Ravatomanga en public et vice versa. Raha misy zavatra tsy mety atao. Ity nefany ny rahalahiny dia ao anatin'le gouvernement, ao anatin'le gouvernemanta mihitsy no miteny le ray aman-dreny be manana zandriny ao anaty gouvernement, tsy zavatra sarosaromana zany, tsy zavatra fenipenina zany, fa tonga dia miteny direct public ny s'adresser amin'le filoham-pirenena sady filohan'ny mpitarika ny exécutif, zany hoe ny gouvernement zany. Tsy miteny akory an'le rahalahiny izy hoe mba manaova ianao le roa intervention any amin'le filoham-pirenena hamoahana an'io rahalahintsika Rasidy io. Fotony tsotra loatra le fanagadrana ny olona avy aty amin'ny faritra fa tsy mety zao. Tonga de direct by ozy izy fiteny zay tamin'ny handball. By io be i zany tamin'izany. Tonga de inona ianao zany tonga de mahitsy any anaty by. Fa hafa indray le hoe BUT zany. Tsy niteny tamin'le rahalahy, tsy haiko na mety niteny izy na tsia fa dans tous les cas afaka niteny izy dans les coulisses hoe mba manaova le roa intervention. Avao io rahalahintsika. Fa tonga dia nilazainy publiquement zany natao hoe homme d'État. Ny atao hoe homme d'État manko dia mahay manavatra tsara ny atao hoe sens de l'État, sens de la nation, SAENS. Ny atao hoe raharaham-pirenena fa tsy raharaham-pianakaviana. Raharaham-pirenena
Ary faute grave ho an'ilay mpitondra zany hoe isaka teteky dia miditra mpigadrana ny olona avy any amin'ny faritra. Ohatra fotsiny zany zao amintsika miteny zao, mitongotra ilan'ny seza zafa efa any. Engany mba tsy ho hisy kosa zany mba hamiangavy ataonandreo kosa, satria ankoatrany hoe tsy haiko zay mety zavatra gravy ihany kosa aloha, fa raha fiseho an'ilay zavatra teo dia zavatra civil commercial io. Afaka mifanaraka any zareo any amin'ny fitsarana zay tokony atao an'any. Ka tsy avy ny fanjakana aty ambadika exploiter an'ilay situation dia andeha hanararoatra hanagadran'ilay olona. Engany kosa mba tsy ho zany. Fa ao anatin'izay zavatra ihany dia zao, raha mandinika ianao ka mieritreritra ianao dia hoy ianao hoe azafady tsy mandeha amin'ny laoniny izany zavatra izany. Na miteny ara ilay olobe dia tsy mihaino ilay rony ve? Lasa izy. Hoy ilay ranonamana hoe Orbaina, ny vola tao amin'ny finance atony tena manipakipaka mihitsy ilay rony. Tena mandrovitry mihitsy ilay rony. Tômôbilina tsy tokony amboarina dia amboarina. Dia alefa any amin'ny autodiffusion dia soloina zanty. Tômôbilim-panjakana ataovy zantany. Zany ny zavatra amin'ny tany. Ny tômôbily eo tokotanin'ilay dafy averika any efa amam-polony. Na amin'ny fanjakana na anazy. Tsy nanao antso anefitra ny tenako satria mivoaka amin'ny fahanginany ihany koa. Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Zaho moa dia nieritreritra hoe Noely kosa dia miarahaba amin'ny vahoaka malagasy izy nahatratra ny Noely. Dia hoy aho hoe inona moa no tokony henoina an'izany? Filoham-pirenena taloha izy miarahaba ny tokony adidy tokony ataony zany. Fa rehefa nihaino aho, za aloha henoina ihany fa ialany hoe tsy afaka manao sélection zany hoe ianona henoiny lahy dia ianona tsy henoiny lahy. Dia avy eo ianona ataony lahy ny manazava ny saim-bahoaka hoe inona no tian'ilay olona tenenina. Dia lasa partial lahy. Zany hoe nen'ny pasteur zany hazavainy lahy Tendrazanarivelo. Dia nefa ilay olona mamaly ilay antso atao zany hoe marina tokoa fa tokony hiteny tsika. Aloha miala tsiny fa tsy manana ny intervention ny Marc Ravalomanana. Fa raha misy any aminareo alefaso aty momba amin'izao zavatra mitranga ao amin'ny firenena izao, alefaso aty dia ho hazavaiko koa. Ny amin'iny moa momba amin'ny hoe Tuléar sy ny karazana. Fa tokony isan'andro ny anniverseran'ny Marc Ravalomanana dia isan'andro mahazo zavatra be dia be ohatran'ireny koa. Tuléar zany, reto ilay mahantra sy ilay mafiady. Dia tokony isy Ravalomanana be dia be koa zany manana anniversera be dia be, dia tokony tsy matin'ny anoanana ireo vahoaka ireo. Ohatran'izany koa zany ny amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina, mba tokony mba ny sponsor Ravalo foana izy hoe anniverseran'ny Ravalo isan'andro dia afaka manao an'ireny zavatra ireny. Mivaly-kavatra satria rehefa henoina eo amin'izay zany ianao mihaino an'ilay kabary.
intervention n'Andriamatoa eran'ny mampianina. Dia izy iny moa hitanareo ny Gahery Zora Zafimaleo zany nanana ity problème ity tamin'izany androny. Hoe Rachid zao mety mahatadidy an'izany hoe ianao rehefa miresaka amin'ny vahoaka aza atao teknika loatra fa manjary fanina ny vahoaka. Miezaka mafy mihitsy Gahery Zora Zafimaleo tao anatin'ny personne aminy. Tao anatin'izany ezaka izany hoe mba tokony ho teratera izy miresaka amin'ilay vahoaka. Fa tsy tafavoaka mihitsy izy mandra-pahafatiny. Ny andray zany le peu de discours zany henoko nataony Andriamatoa Rajaonarimampianina hery dia za mahita hoe endry loatra le olona. Manaja loatra le olona. Hita misoritra zany ao anatin'le findrindran'le kabary sy le lahateny le fahendreny. Hita misoritra ao anatin'le lahateny sy le kabary le fametrahana ny fiainan'ny malagasy mba tsy hisian'ny korotandrotana. Zany hoe tena mipetraka tsy mandeha makany amin'ny provocation terre le lahateny fa lahateny kabary ho an'ny olona manana saina mandinika ka afaka mandinika. Mafiloka tsara. Tellement zany le fahendrena bana be ao anatin'le kabary. Za moa zany mba miandra hoe mba misy ASVM ve mba mirelahe zany kabarin'le filoham-pirenenan'zareo zany, filohan'ny parti an'zareo zany. Hita aloha cuisine intérieure Andalady tsy idirako. Fa tsara ihany lazaina hoe orlery e. Orzala. Ao anatin'le kabary tena misy zavatra tena hoe misy fatsy. Tena ho za any zany le aza. Mialatsiny atoko. Any zany aho. Fa ianao zany raha menao an'izy eo fotsiny. Fa tsy manana an'le esprit hoe manadiady hoe inona ny afatra apetraka amin'izany. Inona ny zavatra ho tenenina, inona ny tian'le mpanoratra na le mpiteny amin'izany kabary zany. Zay eo ny ilaina an'le mpanazava politika. Ny fanao mako tamin'izany andro dia ohatran'izao. Rehefa avy ny kabary Andriamatoa Ratsiraka Didier tamin'izany andro dia miasa daholo ny lieutenant politika. Misy makany amin'ny Tsokavao, misy makany amin'ny TV Plus, efa nisy angambany izy io raha tsy diso tamin'izany. Misy makany amin'ny Antsiva, misy makany amin'ny Tribune, misy makany amin'ny Midi. Zany hoe tonga dia tsy maintsy ny filoham-pirenena manko dia tsy afaka miteny ny cible hoe anankiray fa tsy maintsy global ary général. Ka indraindray izy ireny lasa mitonga fitenenana hoe tsy leo body fa mandinika ianao avy eo hoe ai le vory le rony.
any zany a zay ny ilana an'le lieutenant politika fa tsy hoe mpanao gazety manohana an'le hery radionarmapenina na hoe miasa ao anazy manana an'izany izy any Madagasikara miandry aho hoe reto le mpanao politika zay miaraka aminy tena mialatsiny atoko araka le niteneniko hoe rehefa mierika dia tsy hisy olona intsony teo asana lieutenant politika ny manazava sy manaparitaka par tous les moyens ny hevitry ny filoha zay arovana sauf angaha hoe mety ho candidat akory zalahy ny rinany dia efa mikajikajy zay zavatra fa zay zavatra fa ny zavatra hita aloha tokony ho zay ny fandehany zavatra nataon'ny teny zany tamin'izany andro dia fantatra tsara hoe rehefa avy miteny zany ratsiraka dide tamin'izany andro dia ireo miasa daholo ny lieutenant politika tao anatin'izany ry José André Nelson, ry Hervé Ramanatsoa, ary ambadika misy ny Servaux takany hoe ry Pascal Rakotomanga, ny tetihany Devan koa misy an'izany ry Malala Zo, ry Hery Zoro Azafimalaona nanao zavatra parallèle mais complémentaire. Misy olona zany tonga tao anatin'ny sehatry ny politika par hasard ary tsy afaka nanao créativité na nametraka organisation mipetraka après satria nanaraka n'iny olona iny fotsiny izy no ny intérêt. Mampalahelo tena mampalahelo fa tsy izay ny idirantsika androany fandao enoantsika hoe zavatra telo manko ny tena soleveko tato zany tiako hoenitsika mba ahafahantsika hoe malala ny hoe inona tokoa no mitranga aizy izy teo zary azo mialitsika mbola misy mandefa message ihany davara mialitsika rivoaka malagasy mpiray-tanindrazana tsy hoe na dia higadona indray ny andro ny noely na krismasy mahatsiaro sy mitodika amin'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo sy ny firenena ny tenako satria fotoana irariana fahasambarana sy fiadanana ary fandripahalemana ny valinandro toy izao nefa atao ahoana ny angina ka tsy ray fo amin'ny maro anisa amin'ny mpiray-tanindrazana ka toanao dia tsy hita ny voka-dratsy samihafa tamin'ny fisian'ny valanaretina coronavirus sy izay ateraka zany eo amin'ny fiainany tsirairay sy ny isa-tokantrano. Eniko ny fangiry filiana mahazo anao tahaka ny tanan-kavisy havanana isika ka izay didia marary fantatro fa maro no miravoravo tanana tsapako ny zavatsarotra lovan'ny maro anisa sy ny valala tsy mandady arina taon'ny very asa tsy manan-koany niaran'ny aretina sy ny famoiza-po tononoko manokana reo avantsika any amin'ny faritra atsimo zay hiara-ny kere indray zay efa nalevitsika impito mandifotr'olona ambalan'ireo vondrona iraisam-pirenena sy ireo averiko le farany teo
hoe marina ny tenin-drosana zeriko le farany teo andraisanareo azy tsara satria iny zany ny première partie-ny eno tsara. Izay hiara-ny kere indray izay efa nalevitsika impito mandifotr'olona. Raha izy zay ny teny hoe nalevitsika impito mandifotr'olona. Zao zay le mahatonga ana amin'ny teny hoe misy ihany koa le côté mpampianatra anazy. Rehefa manao kabary ohatran'ny tony manko dia tsy maintsy miala ianao zany ao anatin'le hoe sao de manana défaut professionnel amin'le hoe sehatra ambony be satria ny olona ampianarina amin'ny maha-docteur azy amin'ny resaka expertise financière zany sy ny audit zany de any amin'ny 4e année 5e année mpampianatra atao amin'ny INSCA eo koa izy ho an'izay malala dia tadidiko rehefa ohatra ampianarina zany ranjeva izany rehefa miditra ao anatin'ny cours-ny ranjeva ianao dia fantatrao ny programa hoe ity ny programa androany de zao ny resahana androany mivoaka ao ianao tsisy n'inona zavatra azonao satria ambony be le fetra. Amin'ity kabarin'Andriamatoa Rajaonarimampianina ity de miezaka mihitsy izy midina ary manaraka amin'ny mari-drefy manatona ny vahoaka le zavatra teneniny. Zany hoe ao anatin'ny tena hoe teny tsotra tsisy pluripluriny zany ny fiteny azy tena ao anatin'le exercice de style zany dia manana karazana filoham-pirenena 3 ny malagasy zao aloha no hita zany amin'izao fotoana izao amin'izany 2023 zany Andry Rajoelina moa zany tsy candidat intsony zany amin'izany tsy fantako Ngara Valomanana fa manana safidy ianao hoe entre un farfelu Andry Rajoelina zany zay dokam-barotra mibetsaka sy ato amin'le hoe Marc Ravalomanana agressifa sady succinct na plutôt hoe miezaka no proactif izy de ato amin'le anankiray hoe misy miezaka mametraka ny fahendrena na hoe plutôt za zany mahita hoe formaliste ato amin'ny côté nga Hery Rajaonarimampianina. Il travaille beaucoup sur les formes. Zany hoe raha iteny zany hoe procédure le rangahy mety ho diso fa ho hitatsika eo ny tohiny. Raha izaho zao no tamin'ny plasiny de ny zavatra teneniko de hoe ahongano io. Fomba hafa mihitsy mitondrany an'le firafitry le teny. Henoko izy, fantatro, tsapako, henoko, tsapako, fantatro. Misinforme izy zany na informe koa fa tsy izay ny zava-dehibe ao anatin'le lazainy amin'ny première partie io fa hoe tadidiko tokoa aloha fa tsy nisy kere tamin'izany andro zany. Nalevitsika impito mandifotr'olona ozy izy ny kere. Mahatsiaro manokana ozy izy ny vahoaka, ny rahalahintsika, ny havatsika any atsimo. Tatsika fa nidibingo tsika. Nidibingo tsika malagasy.
Ny dibingo ianao tany amin'ny faritra atsimo. Tsy mbola miala atsimo kosa aloha zaho. Nanao forage zay tamin'ny andron'ny Ratsiraka Didier maromaro. Miara-miasa tamin'ny Japonais. Fa tsy mbola misy mihitsy nahasa hoe mindeha anao pipeline tarika rano 50 kilometra. Tsy diso 50 kilometra izay fitarihan-drano. Miezaka mafy Andriamatoa Andry Rajoelina misaproprie an'io any amin'ny vahoaka any Toliara any. Fa tsy tafa satria fantatry ny olona ary tadidin'ny olona hoe ngiahy hery rajonary mampianina nanao an'io. Fa saingy izao ry Toliara havako. Lasa ihany ianao ny lingilingy. Indrindra ireto tompon'andraikitra politika amin'ny Toliara. Ny lingilingy mifidy any Andry Rajoelina. Tena nary ny ekota matra. Nalevitsika impito mandifitra olona ozy. Eno tsara. Izay hiara-ny kere indray izay efa nalevitsika impito mandifitra olona. Izay efa nalevitsika impito mandifitra olona. Izay efa nalevitsika impito mandifitra olona. Entsika tsara ng'am'izay. Bon, toizatsika. Dawary. Ambala ireo vondrona iraisam-pirenena sy ireo mpamatsy vola lehibe fa mitombo isa ny mahantra sy fadiranovana maneran-tany ankehitriny ary tafiditra amin'izany indrindraindrindra i Madagasikara. Sahirana ianareo raim-pianakaviana sy renim-pianakaviana amin'ny fivelomana. Sahirana ianareo reny miandraikitra ny ankohonana amin'izay hoaniny isan'andro, ny fahasalamana sy ny fianarany ankizy. Sao hitanareo eviteny mihitsy le hiteny hoe noho ile mpitondra no mampahantra an'le malagasy, noho le fitondrana tsy mety no mampahantra an'le malagasy. Zay manko le teneniko amintsika teo hoe endry loatra le olona. Miala amin'le farifelo dia le ray agresifa dia ataon'le fahendrena. Endry loatra satria jereo tsara le exercice de style le hoe manambara ny mpanampy ara-bola eran-tany aloha averina mihitsy fa amin'izay izy fidèle kokoa. Ankohonana amin'izay hoaniny isan'andro, ny fahasalamana. Sahirana ianareo reny mianatra sy renim-pianakaviana amin'ny fivelomana. Ianareo i Madagasikara. Ary tafiditra amin'izany indrindraindrindra i Madagasikara. Sy fadiranovana maneran-tany ankehitriny ary tafiditra amin'izany ireo mpamatsy vola lehibe. Ireo vondrona iraisam-pirenena sy ireo mpamatsy vola lehibe fa mitombo isa ny mahantra sy fadiranovana maneran-tany ankehitriny ary tafiditra amin'izany indrindraindrindra i Madagasikara. Sao manko le izy. Ianao zany ary zay no mahasamihafa amin'ny hoe olona nianatra sy ny tsy nianatra. Ianao rehefa manao rendu ana copie amina interrogation anankiray na amin'ny fanontaniana anankiray dia raha manome proof ianao dia tsy maintsy lazainao ny référence, tsy maintsy lazainao ny source, tsy maintsy lazainao ny mpanoratra. Zava samy mahalala an'izany ohatrika menakavy classe de terminale manao dissertation zany. I Andry Rajoelina sy mamy aloha tsy mahay an'izany izy, tsy fantan'izany. Tanika voafitany daholo ny malagasy rehetra. Ny filazana fa ny mpanohana ara-bola lehibe eran-tany no milaza fa dia midika izay hoe
tsy za hery rajonary mampianina no miteny fa mitombo isa ny mahantra eran'izao tontolo izao, fa raha manatsaina anao hikarokaroka dia jereo ny publication amin'ny banque mondiale farany hitanao ny momba ny Madagasikara hoe aiza ho aiza Madagasikara, ny tombo hoy izy eo le fahendrena, ny tombo ny isan'ny mahantra eran'izao tontolo izao izy aty amin'ny deuxième degré izy vao miteny hoe tafiditra ao anatin'izany Madagasikara. Zany hoe ahafahany misoutenir an'le hoe mahantra mitombo mitombo ny mahantra ao a Madagasikara dia naka an'le source avy any amin'ny banque mondiale izy, fa tsy izy tena no miteniteny foana ka mamorona hoe mitombo ny isan'ny mahantra ao a Madagasikara. Eo manko le hoe mahasamihafa ny olona nianatra sy ny tsy nianatra. I Andry Rajoelina zao dia niteny fotsiny hoe ny EM tonga dia manomboka raha vao tonga ao aho, efa ao ny vola. Tsy nampiseho izy na iray hoe teny taratasim-bola. Efa misy 2 milliards de dollars accord de principe nomena bailleur. Tsisy nanontany an'izay, tsisy nanana réflexe nanontany an'izay na ny mpanao gazety mahay raha toy izay manko mahatonga ana miteny hoe le mpanao gazety gasy raha mba ahoana. Ahoana no ahafahanao manapirofo ny fanontaniana mipetraka indrindra satria ho voafitaka ilay vahoaka. Ahoana no ahafahanao manapirofo Andriamatoa Andry Rajoelina fa efa ao ny vola ny pirofo izay. Tsy nisy nanontany an'izany. Miainga avy any amin'ny banque mondiale zany ny source miteny ary nantenako izao ara nanazava an'izany il y a 3 semaines. Mitombo raha tsy diso 1 300 000 ny mahantra akoatra ny efa mahantra ao a Madagasikara tamin'ny fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina. Manam-pahendrena ilay olona, tsy le fitondrana, tsy miteneniny akory, ary zay ny tena vao maika ezana ao anatin'le frappe satria tsy misy zavatra mahatsiravina indrindra akoatran'izany hoe ignoren'le olona ianao. Samy hafa ny hoe hiavona vonan'le olona sy hoe ignoren'le olona. Tena bypassen'le mialatsiny toko saika anao Léry, monsieur le président, bypassen'ny hery rajonary mampianina fotsiny existence ny Andry Rajoelina ary tsy eritreretiny akory hoe fahavalo. Zay mihitsy zany le mahasamy hafa amin'ny exercice de style teneniko anareo hoe i Andry Rajoelina zao rehefa mikabana dia tsy maintsy na Ravalomanana voatononao na hery rajonary mampianina. Zay nahafantaranao tsy maninona izy. Oa za mpanao gazety donc miteny manonona ny anaran'ny rahalahy satria tiako ho fantatry ny vahoaka malagasy ny responsabilitény sy ny implication ao anatin'izany. Fa ity kabary ataon'ny Andriamatoa hery rajonary mampianina ity ignoré complètement depuis le début jusqu'à la fin. Vous allez voir. Dia noho ary. Sahirana ianareo raim-pianakaviana sy renim-pianakaviana amin'ny fivelomana. Sahirana ianareo reny miandraikitra ny ankohonana amin'izay hoaniny isan'andro, ny fahasalamana sy ny fianarany ankizy. Verhevitra ianareo tanora eo am-pianarana, eo am-pitadiavana asa, miatrika ny ho avy izay tao manjavozavo. Mampiseho tsara izy zany hoe ary zay les conséquences avy any amin'le publication le nataony ny banque mondiale nafarany teo. Azadiny fa économiste le ray aman-dreniny teny. Économiste izy vao expert comptable. Donc ny économiste malala tsara mihitsy zao. Hainy tsara manao ny analyse-ny reny rendu amin'ny banque mondiale reny. Zavabe, tonga dia mivoaka le indice de pauvreté hita be mihitsy
inona mitady kirarony le malagasy aoriana kely. Na ny projection meko raha ny ery malagasy rahalahy sy anabavy de efa nyteny tany amin'ny volana février hoe mafy tsika raha mahavita mamarana nyity taona ity tsy ambote. Io devise io a de hiakatra entre ny 4500 à 5000 ariary. Any amin'ny volana février ihany a projection-ko amin'io mihoatra ny 5000 ariary volana février 2021. De eto tsika ny fomba ilazain'Andriamatoa Erajonary Mampianazy ato de hoe sahirana ary tena sahirana le malagasy. Hipatsianao anjaranao mpanao gazety chroniqueur no manadiady ny zavatra tiany tenenina hoe bypasseny complètement le existence an'le Andry Rajoelina satria tsy anintsy aniny. Il mérite même pas, zay le terme, il mérite même pas d'être cité dans un discours. Grave zany hein. Pourtant c'est l'auteur même reo zavatra tsy mety mitranga amin'le firenena. Bypassen'le rangala izy. Raha zany amin'ny toeran'ny Andry Rajoelina aloha rombotra tena rombotra ary sura mihitsy fa rombotra izy amin'le type anakabaro ohatran'izao satria le olona il n'avait même pas besoin de citer son nom. C'est parce que c'est futile, c'est léger, ça veut rien dire. Non, sahirana le malagasy izy. Izy anefa ny tompotra ndraiky zany le fahasahiranan'le malagasy. Fantany tsara fa tsy manana solution amin'le problème i Andry Rajoelina. Tamin'ny volana marsa no nitafa taminao farany nananotanina zao tontolo zao sy Madagasikara tamin'izany ny valanaretina coronavirus. Maro ny torohevitra narosoko tamin'izany. Tao ireo fepetra natolotro iarovana mivantana ny sampatan'olona fa teo ihany koa ireo fepetra ara-tsosialy sy ara-toekarena ary ara-politika. Nasiako tsindrim-peo manokana ny lafiny ara-toekarena satria ho iaho hoe manamafy ny amin'ny hoaviny sy ny ampitsony ny vahoaka malagasy. Sy volana aty aoriana isika izao, tsy anjarako irery no hitsara izay vita na izay tsy vita. Tanao zay le fahendrena. Tsy anjarako irery izy no hitsara izay vita na izay tsy vita. Na amin'ny proposition izy na tamin'ny social na amin'ny toekarena na amin'ny politika. Samy nahatsiaro an'izay tsika tamin'ny volana marsa angaman'iny na février. Na ny tenako izao koa raha dia nanome proposition économique. Tamin'izany izy dia tadidiko tsara ny teniny hoe aza vela fa au contraire atombohidenjao ny développement économique. Surtout ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra. Za zany mahatsiaro sambatra satria rehefa nahita nga Erajonary Mampianina tamin'ny fahorian'ny zandriny, tsy afaka nanao an'izao émission zao raha ohatra mbola tamin'izany andro. Satria le rahalahy ndraiky lasy tamiko teny Ankatso ary tena mpinamana be mihitsy zareo lahy. Paix à son âme.
Tiana ny anarany Rakotorimana. Maty manko izy io. Ary tena mpinamana be mihitsy amin'ny rahalahy io. Dia tonga izay mivady nanatrika tamin'ilay fotoam-pivavahana natao taty. Dia nifampiarahaba izay efatra. Ny vadiko raha teo moa pratiquement taizan'ny mamany ery Rajaonarimampianina. Fankalala tsara izy sy première dame Vango Rajaonarimampianina dia miresaka teo ry zareo. Izaho izany lasa ohatran'ny vahiny tao anatin'ilay film. Dia nifamela heloka aho, dia nivavaka dia izay. Afaka miresaka tsara ny zavatra tantarainy aho sy ny zavatra teneniny sans arrière-pensée amin'izao fotoana izao. Ary raha sanatria tsy mety dia tsy maintsy mikritika koa ary tsy maintsy miteny hoe misy tsy mety. Araka ny teneniko teo a, mibahana be ilay fahendrena ao anatin'ilay zavatra. Mba mila kely agressivité kely Andriamatoa Rajaonarimampianina. Dia tafo kely fa ilay malagasy ne mitady an'izany e. Tady an'izany ilay malagasy. Tadidiko ianao tamin'ny Fatanindràna manao tenisy ary mahay. Ataovy kely ohatran'ilay kodroanao iny. Bon. Sahirana ilay malagasy ozy izy ary mitombo mahantra. Tsy tonono ny anaran'ilay bandy ary ignoreny complètement. Veritsika ilay teo. Aty aoriana isika izao, tsy anjarako irery no hitsara izay vita na izay tsy vita. Izay ilay izy, tsy anjarako irery ozy izy ny hitsara, ny vita na izay tsy vita. Rehefa ny olona manao an'izay, ny vita aloha izy izay hoe na izay tsy vita. Dia taddio fa ao anatin'ny firafitry ny teny dia ilay farany foana no important. Na izay tsy vita. Ary tsy dikan'izay dia hoe tsy izaho irery no mahita. Dikan'izay teny izay, tsy izaho irery no mahita. Tsy izaho irery no mitsara. Dia manko ilay izy. Maka référence ianao hoe inona mijaly ilay vahoaka. Oui c'est vrai, samy mahita hoe mijaly. Tsy manam-bola ny vahoaka, mahantra ny vahoaka, tsisy asa ny vahoaka, mirenireny ny tanora, tsy mahazo asa ny tanora. Dia raha antsika mahita ny dikan'izany, ohatran'ny tafika andrefa tanàna. Tsy nitazomy ho azy irery, fa iarahantsika mahita ozy. Izany hoe misy mouvement d'ensemble zany créena ao anatin'izay zavatra hoe isika rehetra. Tsy izaho irery. Isika rehetra. Mahita fa tsy mety ary mahantra mirenireny mijaly ny vahoaka. Raha eo zany tsika mijanona eo ilay kabary, dia hoy tsika hoe voalazan'ny Dolo ny zavatra mitranga. Fa inona kosa raha ny tokony atao ao anatin'izay? Zay mahatonga anahy miteny mamerina ahy. Samy hafa ny olona mianatra ary mianatra sy ny tsy nianatra. Ary mbola samy hafa koa ny olona hoe nitezaina tamin'ny fahendrena ka endry mahay mitarona ozy izy fianaratsoa izay. Mahay mirasa volana hoy professeur Albert Zafy zay. Inona ara no andrasana? Inona ny proposition na zavatra tokony ho teneniny
Ny aheratra ny arom-pampianana rehefa voalaza daholo zay rehetra iny. Satria raha mijanona eo ilay kabary, ohatran'ny kabary misy lohany fa tsisy fitombenana. Dahoaritsika. Any amin'ny tany samihafa indrindra ny aty Eropa dia miverina sady indray ny fianaky ny aretina ankehitriny. Io ilay antsoina hoe deuxième vague na dia ny faharoa. Mila mailo sy mitandrina isika malagasy mba tsy ho sanatria ho tonga ty amintsika izany ka tsy ho zaka ny fiantraikany avy eo. Zay aloha zany ray zay. Mila mitandrina sy mila mailo isika malagasy. Raha soratako fa ho reprenavako zay avy eo. Mitandrina sy mailo. Zany hoe miresaka coronavirus no teneniny ato. Fa maninona no zay manko mahatonga anahy miteny hoe tena mibaim-pasen'le baim-pasen'le aheratra ny arom-pampianana mihitsy le Andry Rajoelina. Tonga izy de any amin'ilay vahoaka izy misadressé tompoko. Comme si l'autre n'existait même pas. Du moins n'existait pas. Any amin'ilay vahoaka izy no miteny hoe mila mitandrina isika vahoaka malagasy. Tsy niteny izy hoe tokony mandray ny andraikitra rehetra ny fanjakana. Zay le hoe non-dit. Zay manko le teneniko anareo amin'le hoe Ranjeva. Ao anatin'ny zavatra tenenin'ny professeur Ranjeva de mariny non-dit. De rehefa tsy mahay ninina anao de taraiky anao. Voaka avy any ny copie anao avy eo sety. Satria anao mamerina tsenjery fotsiny ny koro ataony. Ary zavatra halany zany. Zay le hoe non-dit ao anatin'le izy. Fantany fa tsy misy solution. Na misy zavatra miainga avy aty ary, miainga ny bailleur. Ho Andry Zalahy de lasa tomobile blindé, Sequoia, Toyota, Cadillac sy ny karazany fa tsisy zavatra mandeha makany amin'ny malagasy. Si c'est comme ça, autant s'adresser directement aux concernés, à ceux qui vont périr. De ny vahoaka zany. Tonga izy tany amin'ny vahoaka re tompoko no miteny mila mitandrina ary mila mailo isika vahoaka malagasy izy. Efa tokony mpitondra no tenenina amin'izay hoe mila mailo sy mitandrina ny mpitondra. Ce n'est pas le cas. Satria fantany fa izy fotsiny ho lan'ny roa eo mafy any ane le Fleury Rakotomalala. Ho le akamako zay hoe za kosa aloha bainina ozy izy. Tsy mahavita an'io ataony bainina io. Fa raha zany manao an'io de mba karamaina farafahakeliny 150 € isan'andro isaky ny manao. Raha mba menareo an'izany kosa aloha za mety anaiky aho. Ino zany nareo manao kôtikôty de alefatsika ry amin'ny avocat. Zany ny mamaiky azy ao. Amin'ny sabotsy aho zao mila tanana, mila olona, mila vatan-dehilahy. Raha mba afaka ianareo zay natsoko, nandry valiteny avy any aminareo ohatran'ny tsy hitako le izy. Fotoana mba ilaiko anareo, mila lehilahy satria fantatrareo ny antony amin'ny sabotsy maraina. Le 2 zany. Gavy mba valio hoe aiza ho aiza ny fandehany mba mila hifanampiana ny zavatra rehetra. Tsy hoe sahirana ny akama amin'io dia tsy afak'izay e. Mibaim-paseny le existence an'le rony satria tsy manana solution. Taka miresaka amin'ny rindrina. Ka ianao ve andeha hiresaka le izy tsy mur de lamentation akory.
leo any Israela ka afaka mba mamaly satria rindrina masina izany tsy makany ny taraina fa ity rindrina be oririka iresaka amin'ny rindrina aveo anao todika ianao misy olona avy ato aoriana aleo miresaka amin'le olona mitandrema ary mba mailo zany hoe raha raisina arabaky teny zany sy amin'izany fomba firafitry ny teny zany de hatreto dia miresaka amin'ny vahoaka direkta Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina il ne s'est même pas pris la peine de parler, de s'adresser à Andry Rajoelina qui pour lui est inexistant pour ne pas dire qu'il n'existe pas zany hoe amin'ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina zany ny vavany tsy miteny fotsiny ny teniny tsy miloaka fotsiny de midika fa tsisy fitondrana ao Madagasikara tsisy mpitondra ao Madagasikara le peuple est orphelin de mifandray tsara zay no nandraisako an'ity zavatra ity sy ny teneniko an'ity androany nanapahakevitra hoe ny valika afatra elahy Fleury tsy afaka mandala hazavao ny tenin'ny olobe moi aussi je suis entièrement d'accord raha misy matoa misy ny fitondrana ao Madagasikara de managadra olona zay ihany ny asan'ny fitondrana ao Madagasikara managadra de mampidi-bola ho anazy menakavy mametraka amin'ny fianakaviany hitondra sy hipetraka ao anatin'ny fitondrana de manao zay mety ny paosy sy ny fiara sy ny tranony izy menakavy de manao vakansa fety lava isan'andro feu d'artifice anie hoy zany tao am-bobo zany roa volana lasa namary toizatsika averintsika tsara aloha le teo hoe tsy misady resy an'le ry akory izy sy mitandrona isika malagasy mba tsy ho sanatria ho tonga hoe deuxième vague na dia ny faharoa mila mailo sy mitandrona isika malagasy mba tsy ho sanatria ho tonga te amintsika izany ka tsy ho zaka ny fiantraikany aveo misy ane ay ny faharoa ao anatin'le aloha toizatsika fa sao de tapoka re efa ny fanantenana satria tonga ny vaksiny fanefitra amin'io aretiny io ary misintona lesona isana ihany koa ny mpitondra fanjakana maro anatsarana ny fitantanana ny firenena tanao zay Madagasikara ny resahana vahoaka malagasy ny resahana mpitondra fitondrana maro izy zany hoe au lieu de miagresser an'le mpitondra izy de tena apetrany amin'ny fahendrena hoe ory zalahy mivoara nareo maro ao fivoaran'ny olona takan'ny Rwanda arao ny fivoaran'ny olona ary ajanio ny vaksiny farofelo io vaksiny tsy mazava io fa de iza loatra ianao nandeha hiady amin'ny OMS ka andany fanomezana omen'ny OMS de fanazavana omeny eo mila misintona lesona koa isika malagasy eo tsika zany zao a mivetivety aloha eo am'izay zany le hoe inona ary ny dinamika entin'izany rehetrarehetra zany Olga Stamma te hody any an-tanindrazana de ho samborina reo ve
Zay no tianao atao. Ndao fa veloma ianao are andram-piona. Inona ry araky ny teneniko teo hoe voalaza zay ny zavatra rehetra tokony lazaina. Inona ny efatra? Dahoara. Isika malagasy. Ny mety ho tsy fahatomombanana eo amin'ny lafiny ara-toe-karena ho iaho ko ny mpitondra fanjakana maro anatsarana ny fitantanana ny firenena. Mila misintona lesona koa isika malagasy. Eo ary. Zany hoe raha ny teny kely, tena kely izy momba an'ilay mpitondra. Même pas bribana 4 phrases. Ao anatina diskoro anankiray maharitra 6 minutes 41. Niditra indray izy ary manafatra amin'ny malagasy. Dia noho tsara fa ho azavaiko aminareo hatramin'ny farany avy eo. Dahoara. Ny mety ho tsy fahatomombanana eo amin'ny lafiny ara-toe-karena ho iaho ko ny mpitondra fanjakana maro anatsarana ny fitantanana ny firenena. Mila misintona lesona koa isika malagasy. Ny mety ho tsy fahatomombanana eo amin'ny lafiny ara-toe-karena ho iaho tetsy aloha no tena atahorana indrindra satria ny aretina ne ho resy sy ho lasa ihany fa ny tsy fananana asa, ny anoana, ny fitombon'ny fahantrana no tena ho zava-doza ary mety maharitra sy mahery vaika ny fiantraikany. Misy fiantraikany betsaka eo amin'ny lafiny ara-tsosialy sy politika ary ny filaminan'ny fiarahamonina rahateo koa izy io. Eto aho dia mampahery ny rehetra, mampijoro sy mampitraka anao sy anareo tsiraray avy mba tsy ho kivy na ho ketraka. Raiso ny andraikitra manandrify anao. Aoka hiara-mibanjina no avy ao anatin'ny fanaontenana isika. Fiteny amin'izao fotoana izao maneran-tany hoe misy ny talohan'ny valanaretina, io ilay hoe avant, ary misy ny aorianan'ny valanaretina na lay après. Zay tsy mitovy intsony ireo. Toe-tsaina vaovao no tokony hijerenao sy hatrehanao ny ho avy. Sahy mamboly zany toe-tsaina vaovao zany, zay toe-tsain'ny fisandratana sy fiovana ary fanovana manomboka eo amin'ny tsirairay zany. Fotoana andinihan-teny izao mahakasika ny hoavin'ny tsirairay sy ny firenena, fandinihan-tena izay mitaky fandraisana andraikitra ihany koa. Engaleka ho ataontsika ho filamatra iarahantsika rehetra manandratra ao anatin'izao noely sy krismasy izao ny hoe aoka tsy nierisetra no ampanjakaina eto amin'ny tanindrazantsika. Ny tantaran'ity firenen'ity mantsy dia efa nampiseho fa tsy mitondra voka-tsoa izany fa faravanaza bita. Aoka alevina impito mandifotr'olona ny fifanenjehana, ny fankahalana, ny fanavakavahana amin'ny endriny rehetra. Aoka ampanjakaina ny fitovian-jo ary aoka lavirina ny fanaovana ny kilabao sy ny zanak'ala hafa. Aoka ny fitsarana tsy hitongilana na hitanila fa ampiatra kosa ny tena rariny sy ny hitsiny. Aoka ho tanterahan'ny mpitondra zay efa ny matimatesany tamintsika dia ny hitondra fiadanana sy fahasambarana ho an'ny vahoaka sy ny firenena. Any amin'ny farany. Tanareo taloha zany rehefa hoe ny ho an'ny tanora mpanao pointy dia ny tena nalaza moa taloha zany ny ankoatra amin'ny hoe golf sy ny karazany ireny moa zany tany amin'ny gamme ambanimbany ireny fa tetỳ amin'ny gamme ambonimbony dia Mercedes sy BM. Dia raha ny fandinihana ny fanao ny firafitra zay le phrase zay dia plutôt atao amin'le Mercedes le filoham-pirenena Air Rajaonarimampianina fa tsy BMW. Ny BMW manko tonga dia le miritorita be
fa eny amin'ny rehefa le mahitsy be iny eo izy ny dépassen'le Mercedes ary tonga de tavela ohatra mitazona lastika any amin'ny faran'le fantsy any izy vao mifradresse ambia andrajel mpitondra ozy izy mbola nataony impersonnel mpitondra ozy izy ka izao lasa aloha kaleko tsara averiko le izy mba hahafahana isin'ny fanazavana ny aretina ne ho resy sy ho lasa ihany fa ny tsy fananana azy ny anoana ny fitombon'ny fahantrana no tena ho zava-doza ary mety maharitra sy mahery vaika ny fiantraikany misy fiantraikany betsaka eo amin'ny lafiny ara-tsosialy sy politika ary ny filaminan'ny fiarahamonina raha teo koa izy io fa izao manombokeo le afatra ary entsika tokony satria na izahara mampagaga le zavatra ny fifandifian-javatra ao anatin'ny tantara sy ny zavatra miseho zao tsy ndra mandeha na indro teto no miteny revoaka malagasy mandraisa andraikitra mifampiresa mifampidiny satria na isika koa raha nisy zavatra diso nataontsika malagasy izay ny tanjona am'le hoe mifampiresa mifampidiny mifamela eloko eto zany zay no natonga na hoe ataoko zany kabary mieratranary mampiaminany satria tena hay ahako tsy niteny anefitra za mo tsy malala na menao izy na tsy menao amin'ny émissionko mitony fa tena mifandray le resaka mandraisa anjara ho aho mijoroa ary aza manaiky lembenana amin'ny famarinana zay le tariteny entin'ny herirajonary mampianina eto mila toe-tsaina vaovao ozy izy ahoana natongavana amin'izay aloha zavainy tsara aloha le processus tena ohatrany hoe miainga le fanazavana de mirafitra tsara mihitsy fa aleo aladritsika amin'ny toeran'ny tokony hipetrahany dahoara eto aho dia mampahery ny rehetra mampijoro sy mampitraka anao sy anareo tsiraray avy zay aloha zany ny voalohany raha makahery anao le olona ao anatin'ny fahoriana isika malagasy ao anatin'ny problema isika malagasy fa ny olana de mitany ondrika eo daholo isika rehetra Andriamanitra tsy andriny lahy andrinay mbola ho avy le maraina zay ny itsika malagasy zay Andriamanitra tsy andriny lahy andrinay mbola ho avy le maraina tsy zay le baiko eto rehefa miteny an'izany manko ianao tsy miteny hoe mbola ho avy le maraina zany ny fomba fiteny aminazy mbola ho avy le maraina Andriamanitra tsy andriny lahy andrinay sady miondrika ianao ao anatin'le tsy fananana koa ianao de miondrika zao tsika ty tsy fantatrao akory hoe misy tompona andraikitra no nahavoaroka ny dada ny tsy ananany dada asa no tsy ananany bavy asa no tsy ananany ranada asa ka fara ny lozan'ny ravitoto sy ny henakisoa na ny harikôvera sy sôsisy
ny vilanitsika menakavy. Fizy menakavy miosanosana, mitangina koady, eny amoron-dranomasina, mihinana langosta, fenao inona? Raketa no haninao ankehitriny. Misintona lesona ozy. Zany hoe misintona lesona amin'le zavatra nitranga teo aloha inona ny tsy nety. Aloha zany tsy afeniko a. Madinika ny olona maromaro aho. Voalohany indrindra aloha, taloha tsika rehefa mahita ny Ara-Jaonary Mampianina amin'ny kabary, asa raha tadiditsika manao resôro zay izy. Tsy hitatsika intsony zany. Nisy fivavahana be dia be le rangahy. Zay aloha dia efa zava-dehibe zay. Mampahery antsika ozy, mampijoro antsika ozy. Zany hoe omeny anao ny enerzia, omeny anao ny hoe mijoroa ianao, miditra akay ianao. Dia faranany amin'ny hoe iny première phase iny zany. Tsy ho kivy na ho ketraka, raiso ny andraikitra manadrify anao. Aoka hiara-mibanjy anao sy hanareo tsiraray avy. Tsy ho kivy na ho ketraka, raiso ny atoro sy mampitraka anao sy hanareo tsiraray avy. Tsy ho kivy na ho ketraka, raiso ny andraikitra. Tsy ho kivy na ho ketraka, raiso ny andraikitra manadrify anao. Aoka tsy ho kivy na ho ketraka, raiso ny andraikitra manadrify anao. Tanao zay a? Zay no namerenako azy mihitsy ao anatin'le raiso ny andraikitra, tsatoka tsara le frapy, ary ohatran'ny baiko miaramila le izy. Zay manko mahatonga ana amin'ny teny hoe samy hafa le roa ny olona nianatra sy ny tsy nianatra. Raha hiteny ianao hoe raiso ny andraikitra, dia hoy ianao raiso ny andraikitra, ça ne passera jamais. C'est le écouter. Aoka hiara-mibanjina no avy, tsy ho kivy na ho ketraka, raiso ny andraikitra manadrify. Tsy ho kivy na ho ketraka, raiso ny andraikitra. Raiso ny andraikitra. Marina reo no menomenona hoe indraindray mafy loatra le frappiny voatavo na ilokosa, fa izay tsy maintsy domina any anatin'ny niaty frictionnao anao mba hatsapahanao fa any amin'ny lalana very tokoa ary any amin'ny lalana diso ny lalanao. Manao gazety aho no miteny an'ity ary ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka na resaka hoe investigation. Ianao ve dia mieritreritra fa tsy mieritreritra ny Andry Rajoelina zany ary miezaka ny hanapotika an'izany hery Rajaonary Mampianina zany. Maiza mandinika ny zavatra mitranga, fa raha miana any ianao dia very amin'ny katesisy. Zay no lazaiko aminao. Tsy maintsy miezaka izy hanapotehana ary hanapotika an'izany hery Rajaonary Mampianina. Et je pense qu'il a bien choisi de vivre en France et au Canada. Satria ny antony dia zao, ny Kanadiana tsy andeha iray petrapetra amin'ny Andry Rajoelina hanapotehan'olona izany. Ary indrindra fa Emmanuel Macron amin'izao fotoana izao tsy hieritreritra ny hoe ho lasa bras armé an'i Andry Rajoelina hanapotehana nga hery Rajaonary Mampianina. Matoa le olona hitanao mandehandeha, misarona avoaka amin'ny olona indray andro iray, mandeha tongotra izy mitondra ny heliny miaraka amin'ny olona, ohatran'ny olona rehetra, simple.
tsisy garde du corps. Dia serin ilay olona zany. Il se sent protégé dans un pays, dans une république telle que la France. Ohatrohatran'izany manko ny zavatra mitranga atao amin'ny fleurir-kotomalala. Miezaka mihitsy ry rahalahy hampiasa an'ilay structure na ilay institution judiciaire française hampangina ny dia fleurir-kotomalala. Mais désolé, tsy république bananière ny aty a Frantsa ka andeha hanakana an'izany atao hoe liberté d'expression tompoko ao. Manaovy ianao mahitsy sy zavatra mety dia tsy lazain'ny fleury eto amin'ity fandaharan'ity. Raisina ndraikitra ozy. Ary presque ohatran'ny hoe baiko mitsatoka hitenenana an'ilay izy. Daholy. Zoro sy mampitraka anao sy anareo tsiraray avy mba tsy ho kivy na ho ketraka. Raisina raikitra manandri- Raisina ndraikitra ozy. Ary mbola misy tohany izy fa tsy hoe zavatra anona fotsiny. Nareo tsiraray avy mba tsy ho kivy na ho ketraka. Raisina raikitra manandrify anao. Aoka hiara-mibanjina no avy ao anatin'ny fanaontenana isika. Fiteny amin'izao fotoan'izao maneran-tany hoe misy ny talohan'ny valanaretina, io ilay hoe avant, ary misy ny aorianan'ny valanaretina na lay après. Eo amin'izay indray tsika miheno zany hoe inona indray ny dinamika après an'ilay hoe avy mandray andraikitra ianao dia inona ny toetsaina entinao amin'izany atao hoe marina zany fa mijoro ianao, marina fa mitraka ianao, marina fa manome hery ianao ao anatin'ny fikambanan'ny vondron'ny kivy, vondron'ny vahoaka no resahany eto fa tsy olona ray. Fa samy mandray mitandrify ny avy amin'izany afatra izany. Tsika teto amin'ny akama ho afaka fiera fa tsika anisan'ny teny izany voalohany. Anisan'ny tarika an'izany revo zany voalohany tsika, ary izay ny ametrapetrahany eto hoe tsy miteny amin'ny teny irery intsony, tsy miteny irery intsony, ary tsy miteny anefitra intsony ny akama na i fleurir-kotomalala fa manomboka mireazira ny olobe an-tanàna. Zay ny filazanay azy. Daholy. Zay tsy mitovy intsony ireo. Toe-tsaina vaovao no tokony hijerenao sy hatrehanao no avy. Toe-tsaina vaovao izy izy no jerenao sy hatrehanao no avy. Ka zao ary. Ahoana no atongavana amin'izay toe-tsaina vaovao zay? Menanao ny lalana na ny guide na ny tory lalana atongavana amin'izany. Eno tsara fa hoarahako fanazavana koa na izany na tsy izany. Daholy. Hijerenao sy hatrehanao no avy. Say mamboly zany toe-tsaina vaovao zany, zay toe-tsain'ny fisandrantana sy fiovana ary fanovana manomboka eo amin'ny tsirairay zany. Fotoana andinihan-teny izao mahakasika ny avin'ny tsiraray sy ny firenena, fandinihan-tena izay mitaky fandraisana andraikitra ihany koa. Engaleka ho ataontsika ho filamatra iarahantsika rehetra manandratra ao anatin'izao noely sy krismasy izao ny hoe aoka tsy nierisetra no ampanjakaina eto amin'ny tany ra- Tao mizara aloha mazava tsara ilay izy. Misy fiteny vahiny zay hoe tsy afaky ny
Amin'ny solution ianao raha tsy ianao mihitsy ny solution. Tsy afaky ny amin'ny fiovana ianao raha tsy ianao mihitsy ny miova. Azavainy eto zany le hoe teo-tsaina vaovao avy amin'le ianao aloha ny miova. Ary marina zany satria matoa tonga amin'izao chaos technique, chaos total zao Madagasikara dia tsisy niovintsika menakavy. Na isika malagasy na ilay mpitondra. Zany hoe miainga avy any amintsika aloha zany le fiovana. Tandremo fa misy zavatra non dit koa eto. Ny fiovana psychologique aloha et moral amin'ny tenatsika tsirairay avy. Fa ny ao ambadiky zay zavatra zay, ny conséquence zay dia ny fiovan'le environnement global mihitsy et structurel. Tanareo zay zay le mavoan'le tsy mahafolaka an'le teny malagasy. Le fiovan'le tontolo iainana ara-politique, sociale, économique no conséquence le fiovana manokana voaraitsika ary ataotsika. Zany hoe ny saina zany miova ao anatin'izay rehefa avy mena ny herim-batana, mijoroa, mahere, mitraka. Fa tsy ampy zay, mila miova koa ny saina. Ianao mihitsy no miova, zay vao mandeha sy tonga mitarika any amin'ny atao hoe fiovana. Zay zany le chemin, zay le cheminement omena eto, zay le guide, zay le torolalana. Rehefa mena hery ianao, azafady tsy hoe mena anao izy, nakaherezina ianao, nampijoroana ianao, nasiana nitraka koa ianao, tsy ampy zay fa lasa robot fotsiny. Fa mila misy zavatra ao anatin'ny sainao, mila misy zavatra ao anatin'ny fanahinao, ao anatin'ny betronao, ozingaravony zay, ao anatin'ny fonao, ao anatin'ny kibonao. Qu'est-ce que vous avez dans le ventre? Io le vazaha. Rehefa tsisy ao, na hijoro fa zato sy arivo eo ary ianao tsisy mikotra. Miova zany le toe-tsaina vaovao, beaucoup plus agressif, constructif et organisé et visionnaire. Ary say. Satria zay ny dikan'le mila say ozy izy. Nampiasainy le say atsika. Ary misaotra azy. Fiovana tarika any amin'ny fanandratana ozy, fisandratana ozy. Azotsika angamba zay, mino fa azotsika zay. Miova ianao, zay vao afaka manova. Inona ny tiany teneninao anatin'izay? Raha tiany Andry Rajoelina ny hijanona eo amin'ny fitondrana, raha tiany Andry Rajoelina ka tena hisy fahampandrosoana ao Madagasikara, dia mila miova koa izy. Miova izy ary toe-tsaina vaovao mihitsy. Dia lazainy eto amin'le aniny eto hoe eto izy dia misadresser directement amin'le fitondrana fataony impersonnel. Rehefa zavatra ho nataon'ny olona hoe je l'ignore complètement, dia grave zay ary tena mijanona anisan'ny zavatra tsy tatin'ny olona. Dia eto amin'izay le baiko zany. Baiko ihany koa ny menan'le fitondrana fa tsy fangatahana. Zay mipaky fandraisana andraikitra ihany koa. Zay efa niteneniko teo le hoe andraikitra. Ndahoara. Ka ho ataontsika ho filamatra, iarahantsika rehetra manandratra ao anatin'izao noely sy krismasy zao.
ny hoe aoka tsy nierisetra no ampanjakaina eto amin'ny tanindrazantsika. Eo amin'izay zany s'adresser ary tonga de hoe aoka. Io moa dikany hoe aoka, ça suffit. Stopper, cesser. C'est E2SAEZ. Arrêtez. Zay nataoko anao hoe fantsy mahery any ilay izy. Non. Nierisetra no ampanjakaina eto amin'ny tanindrazantsika zao ny hoe aoka tsy nierisetra no ampanjakaina eto amin'ny tanindrazantsika. Ny tantaran'ity firenen'ity mantsy de efa nampiseho fa tsy nitondra voka-tsoa izany fa faravana aza bita. Aoka alevina impito mandifotr'olona ny fifanenjehana, ny fankahalana, ny fanavakavahana amin'ny endriny rehetra. Hitanao zay, izy amin'ny manao fanenjehana, izy amin'ny manao fankahalana, izy amin'ny manao fanavakavahana. Tsy izany ve ny tenenin'ny Fleury Rakotomalala nandritry ny herintaona sy tapany izay? De tonga namana ve izy vao mavomavo? De raha pitranao hiteny hoe Rorajonary mampiaminy le ry e! Tonga namana tompo tsy ho mavomavo mihitsy satria marina loatra ny teninao ary tao anatin'ny herintaona sy tapany maninitra izay no miteny an'izany hoe ajanony ny fanenjehana. Avoay, izy manko tsy afaka miditra détail ohatran'izany izy satria ancien président no miteny eto. Fa Fleury afaka miteny hoe avoay ireo gadra politika ireo, fanenjehana izay. Avoay reny Rachid misamborony ireny. Zany ny dikan'izany fitenenan'izany tompoko ao. Tsy tsapany Andry Rajoelina anie zany. Vahoaka matsilo no mahatsapa an'izany. Ndao, veriko kely. Faly manko satria zatra teneniko no misy miteny amin'izao fotoana izao hoe tsy ho faly. Aoka alevina impito mandifotr'olona ny fifanenjehana, ny fankahalana, ny fanavakavahana amin'ny endriny rehetra. Aoka ampanjakaina. Indroa izy namerina impito mandifotr'olona atao anatin'ity zavatra ity. De ny tere sy ny zavatra gravy mitranga ao anatin'ny firenena. Izany hoe feno zany ilay kabary. Ny fitovianjo ary aoka lavirina ny fanaovana kilabao sy ny zanak'ala hafa. Aoka ny fitsarana tsy hitongilana na hitanila fa ampiatra kosa ny tena rariny sy ny hitsiny. Aoka ho tanterahany mpitondra zay efa ny matimatesany tamintsika dia ny hitondra fiadanana sy fahasambarana ho an'ny vahoaka sy ny firenena. Mirary ny fiadanan'ny Tompo Andriamanitra Ray, Zanaka sy Fanomasina ho amintsika tsirairay avy aho. Atolotra anao fampaherezana ity teny avy amin'ny soratra masina ity manao hoe fa izaho mahalala ny hevitra heverako anareo Jehova, dia hevitra ahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Ao amin'ny Jeremia 7:20-20. Izao, tika zao de gaga amin'izay soratra masina izay hoe inona ny diran'izay. Amin'ilay marivo salosana fa tsy mahatsapa ny dikany akory. Averiko, ino tsara. Anareo fanantenana ny amin'ny farany. Ao amin'ny Jeremia tompony Jehova, dia hevitra ahatonga fiadanana fa tsy loza, heverako anareo Jehova, dia hevitra ahatonga fiadanana fa tsy loza anareo Jehova, dia hevitra ahatonga fiadanana fa tsy loza. Izao. Izay le mahatonga anao miteny hoe hendry loatra ilay olona. Izy ity aloha tsara fantatra zany fa diakonina Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ao ambony orona. Sabotsy namehana zany.
Ary matetika rehefa avy mivavaka dia mifandroy eny zay zareo moa zany le am'le keokeokeokeo iny de dépaseny foana zay. Ary rehefa andeha hivavaka izy dia izy ny reperanay teo Ambatobe hoe taritsika satria mitovitovy ihany ny fotoana fanombohan'ny ambony orona sy Ambatofotsy. Tiako tenenina aminareo zany hoe pratiquement tous les dimanches izy mandeha, na izy reriny, na izy sy ny zanany, na ny vady aman-janany. Dia le tenin'Andriamanitra ohatran'izay, ianao zao tsy maintsy apakory hoe inona no tiany lazaina am'izay. So mety ho adinonareo sady fandao. Anareo Jehova dia hevitra ahatonga fiadanana fa tsy loza. Hevitra tonga fiadanana ozy izy fa tsy loza. Dia izao tamin'ny propagandy dia ny soratena na i Jeremia Andry Rajoelina na i Jeso. Hitondra fiadanana ho anareo aho ozy izy. Zany hoe aty amin'le omenga hery rajonary mampianona antsika ny tenin'Andriamanitra mba hahafahantsika misaina sy mieritreritra hoe oay, isika anie tao miprometeva an'le bandery fiadanana e, Miami sy ny karazana. Vao tonga eo izy dia mividina lasantsy io midina, vidina menaka io midina, ity koa midina, fa tsisy nidin'ireo ankoatran'ny patalohan'ny lehilahy sy ny vehivavy fa niakatra taka ny tension ny dada sy niny. Tsy mitsahatra miakatra. Nampanantenain'le ry fiadanana takin'inona zany hoe le ry zany ny Jesosy eo, le ry ny Mesia. Dikan'izany tenin'ny hery rajonary mampianona any dia za tsy afaka hampanantenanareo fiadanana fa mitodika amin'Andriamanitra ary mivavaka ho anareo. Ny an'le ray dia tonga dia za mihitsy no nanao fahasoavana sy fiadanana ho anareo, efa voninao daholo ny rehetrarehetra. Tonga teo amin'ny fitondrana izy, nandeha nanao prestation de serment izy, tsisy baiboly, ohatran'ny hoe tia taratasy tia teo hoe ngalon'ny côte, Dieu n'était pas présent. Teo ianao dia efa vita. Ny olokely no mitodika any amin'Andriamanitra hoe mivavaka ho anareo. Tenin'Andriamanitra ozy no atolotra anareo. Nefa le tenin'Andriamanitra koa frappy mahery vaika. Mahery vaika le frappy. Manindrotsindrona ny aty frictionnao hoe ohatray. Aliaza. Misy olona rehefa le manao pokera dia tsy miteny mihitsy izy, tsy miteny mihitsy izy. Fa rehefa izy miteny, misy jeu be izay. Tany reny fa tonga dia mety tonga dia carré dasina any aminy any. Dia miteny izy. Manomboka amin'ny cause amin'izay izy. Ao raha. Izay ny contexte an'ity zavatra ity satria za tsy nandra. Tiako hazavaina amintsika ihany hoe mialany, makany, ka izay ny hafatra ianao tsara. Hevitra heverako anareo Jehova dia hevitra ahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Ao amin'ny Jeremia 7:20-20. Zay zany tamin'ny manana ny ray sy ny dolo tsika mianakavy fa izahay aloha eto amin'ny ndao zay dia misaotra ny pasteur
Tehin-drazanarivelo Jakoba, Soan'Andriamatoa Erajanary mampianina ihany koa izay amin'ny fitenenana, amin'ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena. Misaotra ihany koa nefa ny an'Andriamatoa Ravalomanana, mikarakara ny any Atsimo amin'ireto fanomezana maro dia maro. Tokony hifampaka modelitsika menakavy mba hisian'ny zavatra mirindra ao amin'ny firenena. Misaotra tompoko, mandra-peona daholo. Tahin'Andriamanitra ity ilay hirantsika dia samy mitsakotsako izay tokony ho raisiny avy. Mandra-peona tompoko. Mamiangava aho amin'ilay tolo-tanana amin'ny sabotsy izay mba mifandraisa amiko amin'ny MP azafady na tsy ho direkta na zao alina izao raha, fa tena mba mila fanampiana tanana lehilahy. Farafahakeliny anankefatra na 5 ahako amin'ny sabotsy tompoko. Davara. Eo zao dia misy olona miteny ato hoe tsy miaraka amin'ny Baiboly na soratra masina izany fitondram-panjakana izany, fa dia ety Ambohimanga no manasina doany na fasana isaky ny tapa-bolana. Davara. Benare, miala vetivety tompoko, mba misy surprise kely ho ataoko meko antsika, mba heno kely ity zazavavy ity. Gasy raho, gasy re, gasy tika. Tsy mitovy ty fety fo gasy ka fa gasy avao. Tsy gasy baba, tsy gasy neny fety fo gasy ka fa gasy avao. Mety tsy ho teraky Madagasikara fe te any Madagasikara ka fa gasy avao zay ihany.
Malagasy, je suis. Malagasy, tu es. Malagasy, on est. De cœur ou de sang, Malagasy, nous sommes. Pourtant, Malagasy se haïssent, Malagasy se trahissent, Malagasy se pourrissent entre eux. Au lieu de s'entraider, respect, fraternité, solidarité enterrés, rangés et oubliés. Sagesse perdue, dégradation de vertu, changement de statut, reniement d'identité et absence de fierté. Des familles rejetées. Car on renie ceux qui s'envolent et ceux qui partent, oublie ceux qui restent. Face à nos différences, quel est le bon geste? Plutôt se diviser, pourquoi pas se rassembler et allier nos forces? Primer la solidarité entre nous. Car Malagasy au-delà des mers ou Malagasy de la terre ancestrale, on est Malagasy avant tout. Malagasy aho, Malagasy ianao, Malagasy isika. Mety tsy ho iray aina, iray saina fa kosa iray fo. Mety tsy ho gasy baba, gasy mama fa gasy ny fo. Mety ho Malagasy avy any an-dafevaratra, Malagasy avy any an-dilam-bato. Mety tsy ho zanatany, fa ianao havanay ihany. Satria mankaty any Gasikara, ka nahoana ary no tsy hifankaty, fa ndao hifanotrina, ndao hiaradia. Hiaraka isika, andrafitra no avy ombonana, zanaky Madagasikara, miara-mientana nangana piso tsaratsara. Sotra to. Zay ny amin'iny a. Tanao fa mafy ny firapen'ny ankizy zany a. Tanora mahatsapa ny tsy mety amin'ilay firenena. Da indray ny ray aman-dreny lehibe no henoina. Davara. Dia irato. Lohatenin'ilay izy fiadanana hafahafa. Ny efitrano iray mitokatokana irery. Efitrano teritery to tsy maty mijery. Efitrano iray mangina. Efitrano mahonena nefa kosa efitrano tena fandanian-tena. Misy amonomononao ira hafakely eto ny vokely malo nefa kosa tsy tantely. Ny fantaka tsy misy tokorono mijoroana tena efitrano tsotra eo an-davam-pandrosoana. Irony mianatry ny lasana ao ny tena eno fatratra. Ny taona ambany fahiny indreny hitany apatrapatra nefa misy kina ery dia io mivaravarana sao dia misy anoany olona mandarandarana. Eny an-tananao tsy mitovy fa gazety ny zindinina fa fotofototra hafa toky azy fihinina mba hamantaranao kokoa ny fetomboan'ny tantara sy ny zavatra atao hatrezy raisy misy tiara. Tsy maintsy miditra ao ianao indray mandeva kely indrindra amin'ny andro ankiray amin'izay ianao mamindra toy ny olomba imaika hita fiatanana fa ny toerana ivelany io tsy ho azonao amin'ny namana. Satria andiny teny ianao dia rezorezo saina. Izay mangetsangetsanao o Jesosy fondinaina. Ny vonona mba hiady ary aza mba mitsoka na ho baso ny kefoka na tafongo ny hipoka. Miovaova ny epotrano misy amin'ny mahamirana fatandray manety feno zava-manahirana ary rehefa inzay manery ilay fotoana be akaso ireo tsy mahakato soka dia mandrotra trano. Zay misendry tokana ianao mieritreritra ny lasana raha mijery tefotrano toy ny tokotany lasana dia tsarovana avokoa izay rehetra ny aremana ny goavy sy sakay eo vo samy aminenana. Vita zay tsaronao paketano kafaly nzay fa maivana ny tena afakotra afajaly. Ilay gazety indro arena vita mantsy ny adidiny ny fehikivo indro araina mba haverina amin'ny didiny. 10 minitra monjo zay nefa 10 minitra lafa azoazo moramora tao ambaniny fitafa. Raha totsy fantatrao zay moraka po androany raha mpitsy vao maraina dia fantatrao zany. Mandram-peona daholo ary raha toko tsy fantatrao ny zavatra nambarako androany dia raha pitso mangidy aminao ny zavatra mitranga vao tsapanao. Taka ny lazaiko amin'le namana le olom-patatra anankiray hoe
Fa maninona nareo miandro voadona, vao manatona any Fleury Rakotomalala. Fa rehefa tsy voadona nareo dia any ambadika any nareo mistyle, fa rehefa victime nareo zay vao mihazakazaka manatona aty. Mahaiza manao anticipation satria ianao no tompona andraikitra rapitso rehefa ho avy ny fanadihadiana. Misy ny antsoina hoe ino izy teo? Non, adinoko fa miala tsiny fa mandram-peona tokoa efa maro zay veloma daholo. Daholo.